Le cœur des Malagasy. Betsaka ny loza aterika ny tsy fanajana ny lalàna fifamoivoizana na ara-batana na ara-materialy mety hatramin'ny fahafatesana azy. Ry mpitondra fiara sy moto rehetra mba hitsinjovana ny ainao sy ny hafa, ajao ny lalàna fifamoivoizana. Lalàna tsotra sy azo ampiarina ary mahomby no napetraka. Aza mitondra fiara na moto raha tsy manana permis. Ataovy ara-dalàna ny vizity teknika. Ajao ny takela-by famantarana sy marika amin'ny tany. Mandeha amin'ny ankavanana-dalana mba hampirindra tsara ny fifamoivoizana. Fadio ny misongona avy any ankavanana. Aza mitondra raha nandray alikaola na zava-mahadomelina. Fadio ny mampiasa telefaonina. Aza mandeha mafy mihoatra ny ara-dalàna ary aza mandeha amin'ny lalana tsy azonao aleha. Nanao dimy anagoavana amin'ny fanavaozana ny foto-drafitrasan'ny lalana, ny fitondram-panjakana, fiarovana amin'ny mpampiasa lalana rehetra. Santionana amin'izany ny rokady arivo. Mila mailo ny tsirairay, tsarovo fa ny fandikan-dalàna rehetra dia hiara-monitra. Ry mpitondra fiara, apetao ny fehikibo fiarovanao. Ary ianareo mpitondra moto kosa, anaovy ireo fitaovana fiarovana toy ny aroloha sy ny fonon-tanana. Samy isika tompon'andraikitra mba hananana lalana azo antoka kokoa. Fa inona kely no haninao iny? Chine chips, misy tsiro fromage na crème oignon ary vaovao be indray amin'ny tsiro pizza. Matsiro be. Ianao koa kay toa tsy mizara. Sa tsy anome. Ao moa e. Fa maninona alainao ny chine chips ako? Efa anandray zao tiako. Chine chips? La chips misy tsiro fromage na crème oignon na pizza. Tsy arotro mihitsy. Tiako be. Chine chips, bon appétit chips. Un produit de Chine, les salés gourmands. Spaghetti primo. Spaghetti primo. Spaghetti spaghetti primo. Sara canitano si mirekta. Mura masaka si tapatapaka. Masiro, mavuki, matefna tsara, mapilenda-lenda. Spaghetti primo. Kofa masaka tsy miova loko. Spaghetti primo. Primo, matsiro mampazoto. Wanulu jiaby, mavuki. Spaghetti spaghetti primo. Spaghetti primo. Spaghetti primo. Spaghetti primo, ankafizo ny tena spaghetti. Andeha hoaiza kindry izany lanitra? Andeha nasandro eto lambazana kosetika iza. Ary indry izany lasa mazoto manasa lamba be a. Ka mampiasa an'ity savony vaovao tika iza. Ao hoe jereko. Ity savony anarany tsara be ny kality an'ity savony ity raha oharina amin'ny hafa. Mandroatra tsara, manitra sady mateza be. Izany ve ki tsy lafo be? Ny savony koa ngeky izao ka lasa lafo be. Tena tsy lafo kia. Mirary dia mirary ny vidiny. Nefa ny kalitao tsara noho ny hafa. Izany ve ki? Dia mba nandrana izany ki za. Ity savon manamora ny andavanandroko. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana. Amin'ny fomba mivatambatana. Vava ray, feo dimy. I feel good! Manao dabe a? Raha batata be ô. Saramatsara. Mirabanareo tsy afaka dia mafy loatra fa vavo Makafoka ve? Akaiko. Misy vavo Voalohanareo any. Makafoka be izany. Sady voandroany zay eto fa ny miara-matositry midikina akory. Madio saiko ve? Sensation arem-bosy zany. Efa zokonjokony ana. Ny vozy hoe tsy efa natoro miaraka ny vehivavy dia hoe noho ny fahendrena dia ny torimaso ny atrehany tsy mbola ve. Rehefa fotom-pahendrena nge vita fo. Vita trano zany. Efa le zay ny mahatonga le miteny moramora. Za moa zany efa ao moa zany raha matokely ito. Anao ny anao anaka. Salamana za tsy morany any. Mieritreritra anao tokoa ary. Mieritreritra ny dadabe mba iantso any andray dadabe moa zany tsy mieritreritra. Mitady kion-trano mba andoliana ivavako anao tamin'ireny. Dia tsara rehefa hoaina anao tena relo anao any. Ary zay ny mahatonga hoe raisiko ny andraikitra miaraka manao tsy onjam-pety aminareo zao. Zao
izy mitirangaly sefinay ty tsy mbola manao izy aloha leo izy raha ihany aloha ny andray ndraiky rehetra aloha fa izy oety amin'ny akamoana koa le laly io de zavatra resazika androany de zay enonareo moa zany nareo mahita hoe za ve enonareo fa atitra ihany sa eo zako efa zokony ihany za zokony ray mibozy 2 taona zany hoe za zany ve efa friperie ve zany za zao zany tena marina mody atao tenisany eo misotro ronono no fiteny azy fa friperie midikany de azonareo moa midikany friperie midikany friperie aloha de lamba nangonina de ho ampiasaina indray fa tsy arina de rehefa nampirimina izy nentina namidy alefa de atambatra be de be de rehefa mivoaka avy eo am'le atao hoe balle hainareo ny atao hoe balle alipandizana ny balle zay de rehefa friperie lamba mivoaka avy eo anaty balle hainareo ny olona rehefa avy mamonjy balle foriporitra oatra n'inona daoly izay no mahatonga ny olona miovina ny olona mivoaka balle de friperie tokoa tsy ny olombelona ihany friperie midikany friperie ny olombelona zany renibozy mba mijery fitaratra misy an'le manomboka mikirikiritra reny zany eo amin'ny endrika ny tena hita fa ny any akafa any manonja ohatrany ranomasina voan'ny rivotra maitso iny iny amban'ny tratra rehetra iny amin'ny sisin'ny kibo rehetra iny ngaina ny tanany amban'ny elika rehetra iny fripo daoly fa lokony tota ihany ny vadibadika fotsifotsy hitanareo ny olona ny vehivavy miaingo rehefa any Antananarivo jeren'ny olona ambany teny miantona le kiraro jeren'ny olona ny ambony ny akanjo teny miondrika le akanjo jeren'ny olona ny tena mariny teny anatiny ary teny amin'ny atsipy zany hoe ny fripo miantona ny tranay ny miondrika ny amin'ny tany efa nampiasaina zay ihany anak'izay hitanareo reny nareo fa nahita koa reny ovy le ovy tsy lafo androany de tsy lafo rapiso de tsy lafo rafaka pitso reny maingo rehefa loha reny efa manomboka efa mikorokorotra le izy kia sy atapetraka amin'ny torana maina izy pirimina amin'ny torana maina ny ovy rehefa mbola tsy lafo na mbola tsy hoanina de rehefa jerenao izy malositra kely de somary mikirokirotra zay reny ny atao hoe ovy fripy voasiny reny de endasina tsara be reny anaovana frity ka rehefa ny ovy fripy no frity hoan'ny olona efa fripy mandeha tômobile occasion manao akanjo eny amin'ny ondrika de manao kiraro eny amin'ny antony de sady efa misotro ronono marina mafy tsy le vahoaka rehetra mihitsy ny efa fripy marina mafy tao ahoana moa zany vavy anitra ho ny amponga miantona tsisy mively zany nataony ary mba tahaka an'izany re nareo marina mafy dadabe nareo ty zany sady tsy miondrika ny tsy mitrakany tsy misotro ronono tsisy ninona vehivavy ty mifoaza mba voajerevan'ny olona ianao ty vehivavy fripy mihitsy ohatrany ary mampiteneny izy ovy mitoko ary ianao ny ohatrany ovy efa nanaovana ohatra vehivavy ty izy maimbo vava be zao anao hoe okra ony mamindra-peo anao de mampamangy amin'ny antso ao mampamangy ao vehivavinao ihany I feel good. Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana mivantana amin'ny fomba mivatambatana vava ray feo 10. I feel good. Inona moa tsy efa entin-rivotra rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafa nefa rehefa iny nefa lasa olona alasina hitarana lavilaka misy moasa goty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mandala vaovao ianao no sady mitsikalikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'izay lony fa tianareo foany mahasana ny tontolo mpiainanao Orange.
arahaba tompoko arahaba ry piaino hadzaina arahaba larisa arahaba kotara miarabanao sokobe larisa teknisianina fa 20 May 2024 io miarabany Rembozy miarabany Kotara miarabany Antsa ary miarabany Piaino Adjaina miainanay tsy tapaka isan'andro tanatin'ny fandarana rivotra manomboka ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy miarabany moka izay maty voatio koa dia miondrika mpanajana amin'izao fahalafondro zao ry moka fantana amin'ny Facebook ny fandarana rivotra amin'ity ity amin'ny YouTube ihany koa izy mitombony atao anatin'ity fananana mitombony atao anatin'ity hoe mandeha direct ty ny fandarana dia afaka manontany mivantanareo izay ihany koa mijery ny commentaire-nareo vakinay na tsy mivaly sasany ary ka misy zavatra tiany olona tenenina dia hitanay foana ampitainay foana fa mahinjana n'izy indray koa lasa hitan'ny olona ianao raha ohatra misy taimasy kely Godara dia misy miteny amin'ny commentaire misy potinanina kely tsy dia tenen'ilay olona ataovy kelikely le sary antso fa manjary tabe zay avavazivazy raha adalala fa milay dolo reny ananareo reto reny ka izay efatra mianaka zany no ato ry piaino ry pijery satria mivantana ny anareo zany miendra imbozy dia voaka tsara lizy mangany larisa lentsika teo ka izao hoe tatoato zay misy ireo olona maneho vaovao momba ny eto Madagasikara fiainan'ity firenentsika malagasy ity tatoato dia ny gazety zany fahita lavitra ny hainao aman-jery ny mahavarina ary miara-miaika isika hoe betsaka loatra ny famonoana olona betsaka loatra ny famonoana olona fomba hoana no fomba hoana fa hoe famonoana olona fotsiny ny olona voavono amin'izany dia tsy iza fa malagasy iray raha amintsika tsy malasa fisainana ve zany malasa fisainana mihitsy izao manko ny tenin'olona ny ray taona izay tamin'ity fandarana ity tsy mba ny fahavalotsika malagasy hoy izy no olona mamono ny aintsika ankehitriny fa ny malagasy tahaka atsika ihany hoe sanatria zany za andeha hamono any Rembozy za andeha hamono any namina Larisa za andeha hamono any Antsa tsika samitsika ihany le mifamono eto ao Ukraine zao dia ny Rosianina mamono azy na ny Rosianina zao misy Rosianina mipetraka ao Ukraine dia ny Ukrainianina no mamono azy zany hoe izy samy hafa firenena no mifamono ohatran'ny azoazo ihany raha mita amin'le hoe ny samy iray firenena no mifamono tsika samitsika ihany ahoana dia ireto angamba tany saitsika raha tsy hoe hitanisa ianareo ohatra amin'izay zavatra nitrangako Rembozy ve endrika famonoana resana Rembozy ve zany hoe tafiditra daholo hoe na hoe ankolaka na mivantana tafiditra ohatra zao hoe ny tena mamono betsaka tanatin'izao vanim-potoana iainantsika io zany hoe tanatin'ny 10 taona makaty dia ny dahalo ny jiolay fa fantatra amin'ny anarana hoe mpamono olona pepehana niaka misy tonga le terminus na resantsika rehefa avy eo tsisy miraharaha coopérative jerena indray raha misy ny fihetsiketseham-bahoaka eto Madagasikara na fihetsiketsehana ara-politika fotsiny fa tsy hoe fihetsiketseham-bahoaka fihetsiketsehana ataon'ny mpanohitra ohatra fihetsiketsehana ara-politika nge ireny asa manao fijery ny tanila dia misy matiny indray na misy maratra avy aizany bala dadabe aloha zay ka zao aza miteny hoe mampiditra sarinazy zany za raha teo ho an'izay mijery no mahita fa ho anareo zay meno radio dadabe ty zany fa raha ho anareo zay mahita sary ho anareo zay mahita sary tsorina fa dadabe tsy eo dia za no manao ny feoany satria le olona miandrika le resaka mamono io resanao io dia misy ohatra hafahafa le resanao farany teo mohitarinao reny satria le izy eny le retsy ny mahavariana dia zao hoe tsorina aloha fa manana zandary tsika manana maramila manana polisy zany izy reny dia manana basy raha ny tena ara-drafitra dia tsy tafiditra anatin'le atotanisany zay zareo raha tena mampiasa an'iny amin'ny antony ilana azy zany hoe ho anay nianatra tamin'ny école normale taloha ry le bozy ngamba nianatra zany keo
misy ny atao hoe codonera zany codonera amin'ny zavatra ampiasainy zay reny zany eo ny manahirana kely a rehefa misy ny gera ty le film de guerre en Ukraine ty de normal tsara zany rehefa ny miaramila mifampitifitra rehefa maty eo zareo tant pis pour eux satria zay modika ny tant pis pour eux sako zay zay satria fanarahana de misy ny zavatra hafa am'izay nareo ve efa nahita olona manao totondry ka le manao totondry io tsy le boxe eny tsehatra fa ny boxe eny ambony ringa fifanarahana koa io hoe tapez-vous boxez-vous maratrez-vous dakez-vous dongez-vous fa rehefa manao totondry eny an-dalana inona moa reto ny tadiaviny jilamboto anankiroa mifanao totondry raha ny tena marina ao an-tsainy ve hoe ataoko maratra fotsiny ty de andao isaraka zay de toizany le bozy ihany le izy aloha fa amiko zany eo am'le ifanarahany samy olombelona ihany ny tena olana fa misy nge am'izao le mangalatra poketra de le vonona le olona mamaky trano de vonona le olona fa misy koa mila miteny moramora misy le hoe vonona atao fananina mihitsy zany hoe misy ny assassinat politique de misy ny resaka meurtre tandremo fa ny assassin tsy mitovy meurtrier zay mba mila zavainy le bozy teo zay ny assassin sy ny meurtre zany hoe inona ny antony famonoana fa ny aina miala ny atao hoe mambony zany de resaka accident moa fa tsy resahana tsony mahampalelo ono ahy fa afaka mbola efa afaka miteny bozaka amizay zany mahafaka marina mba tenenina moramora fotsiny reto mahitsy honeny bozaka reto anareo ndray aloha reto voatanisako reto izay fa no hamafisiny dadabe zay ny jiolahy sy ny dalo malagasy tahaka atsika ngy izy ireny ireo manana ny basy sy ny fitaovana mahery vaika ka ampiasainy ireny rehefa misy fihetsehana indrindra fa ny fihetsehana ara-politika malagasy ngy ireny mampiasa an'ireny basy ireny mampiasa an'ireny zavatra mahafaty ny olona ireny malagasy tahaka atsika ireny ohatra koa ty anankiray fa atelo raha misy zaza voateraka mena vava ery amin'ny zordira ary amin'ny fanaripako ery izy zany reny tsy malagasy ve ka nanary azy te tsy malagasy ary zazakely tsy malagasy ary raha ohatra ka velona soma tsara le zaza moa ve afamaina ilay ireny nanary azy teo na ny feon'ny fieritreretana manenjika azy fotsiny azy mamono nge zany mamono nge manaraka an'izay raha raisina fanefany ray ny mpamono olona malagasy tahaka atsika dia ohatra ireo tsy mitandro mihitsy ny fepetra ara-pahasalamana ka betsaka ny maty ny Covid-19 satria nahoana ny sasany kosa tsy manao fitandremana fa de mifindra ny aretina ary de maty ny sasany amin'ireny voan'ny Covid-19 reny eo raha teo moa ny olona mamono tena izy malagasy nge mivantatra fa mamono tena tanatiny mahagaga atsika malagasy misy ko moa ny olona mitsiaviavia eo amin'ny fitandrovana aina ka de manjary maty le olona zany mihitsy ny ray bosy vao resanay sy lasa tamin'ny foaza teo misy hoe ray aman-dreny koa de manozona ny zanany fa satria hono le zanany tsy manome volasy efa le zanany mba tena mitarina tsy manana malagasy tahaka manaraka an'izay faraparany efa voatenin'ny goto teo ihany raha te hanampatra fahefana ny mpanao politika tena misy mihitsy ny fanapahana ny tendan'le olona amin'ny alalan'ny miteny vatana raha miteny hoe fanapahana ny tendany fa hoe fandatsahana ny ain-dreny olona ary de tsy fantatra le izy manao an'izany reo sapapitsikimiovana samy hafa fa eto Madagasikara ny resahantsika aloha ka amezako ny teny de reto misy oam-pitenenana manavanana antsika malagasy manome lanja ny aina anankiray ny hoe mamy ny aina aleo maty raha-pitso toy izay maty androany ny aina tsy afaky ny tompony ary de misy sodrantsika aza manao hoe enga ho ela velona tsara antitra tratrara ny elaka dia soava hiada-pinaritra lalandava
dia rehefa aveo izay toizantsika raha misy ny fotoana fa efa misy eto namantsika eto iresaka momba ny fanabeazana raha tsy diso a manana fanampina anarany io ramatoa io anabaviko izy io tompoko Margot marina mitenena raha anabavy iny ary dia falignaраbatsika rehetra dia hitanareo mpijery nareo mpivatana madame ramatoa Margot io anabavy ndray mibo izy io iza moa ianao oetony iza moa zany ianao mbola misy tsy mahafantatra moa zany ohatran'ny falala tsara hoe avaiza moa madame Margot inona mpandinika inona zay tsara ho fantatra misehatra ia madame Margot dia mpampianatra teo aloha dia efa misotro ronono malany 4 litatra zay lany tonga eo dia lany daholo dia conseiller pédagogique moa zany teo amin'ny école primaire ny afarany fa nandalina manokana momba ny psychologie de l'enfant des adolescents dia ny afarany dia teo amin'ilay hoe tokony ampianarana koa ny ray aman-dreny dia nanangana voalohan'ny sekoly ny ray aman-dreny tamin'ny nanomboako zany tamin'ny 19 octobre 2002 dia hatramin'izao mbola tsy madame Margot ny tena netombohan'ny resaka dia tamin'ny herinandro nisy hoe ahoana inona ny zavatra tokony ataon'ny ankizy ahoana zany anavahana hoe mamaly ny ankizy anankiray any ampianarana be famaliana na mamaly valim-panontaniana zany hoe rehefa manazava izy misy fotoana zany lasa mampalahelo ray aman-dreny manko no nitaraina zany mampalahelo ray aman-dreny lasa hoe mifangaro le afangaro ny mpampianatra le izy ianao tsy tokony mamaly fa rehefa mamaly ianao dia lasa ohatrany hoe be famaliana zaza maditra zay zany andraisana le izy zay no mboantsika na resaka dia zay no nanomboka nainoko an'le anarana hoe madame Margot ihany koa tena marina mihitsy zany fanamarianao zany hoe misy olana eo anivony ao mpampianatra sy ilay zaza ka zay mihitsy natonga ny tenana hoe ilaina zany ny mpampianatra sy ny ray aman-dreny mianatra ny psychologie de l'enfant satria misy vanim-potoanany tena hoe tsy maintsy mamaly rehefa tratry ny crise de désobéissance ny ankizy entre 8 à 12 ans dia tsy maintsy mamaly fitadiavana ny fizakantena eo aminy io dia maneho hevitra izy fa tsy zakatsika ray aman-dreny tsy zakany mpanabe hoe lasa mamaly valy le zaza tsy mamaly valy izy fa mampiseho ny maizy azy milaza ny heviny manokana mahazaza azy eo amin'ny taona misy azy dia eo zany ny ilanan'le hoe ampiofanina ny mpampianatra hoe misy dingam-pivoarana ny andalovan'ny sain'ireo zaza ireo ary efa fivoaran-tsainy izy mamaly anao iny ka zay ny tsy zakany mpampianatra dia atsony amin'izay le ray aman-dreny hoe mpamaly valy be ny zanakao tsy voatery hoe mamaly valy fa manazava ny heviny fa tsika lehibe ny tsy mahazaka an'le hoe ty zazy ty ohatra ny tady defiana azy mandrefy aty zazy ty mandrefy aho ty zazy ty ary za 4 metatra ve zay ndray avo nahalala zany ramatoa Margot dia inona no tokony ataon'ny ray aman-dreny sy ny mpanabe ny zange manamarika ramatoa Margot fa ny mpampianatra any hoe ny mpiandraikitra fanabeazana eny an-tsekoly tsy maintsy mandalina n'io psykolojia ny mpianatra araka ny sokajy taonan'ireo mpianatra ireo izahay aza moa na mpianatra anatrany amin'ny lakilasy famaranana dia ny antsonina indray tamin'izany amin'ny teny frantsay hoe psychologie des jeunes fa ianareo psychologie des enfants tena tsy milanao mampianatra eo rehefa tsy miraharahan'io psykôlojia n'olona beazonao io fa ny ray aman-dreny ramatoa Margot ny ray aman-dreny tena tsy te halala fa hoe efa nalohanay sara-pianarana anareo io mitombona ve zay mihitsy ny tena hoe anaovana ny école des parents satria misy ray aman-dreny tena tsy resy lahatra hoe maditra tsy hoe maditra le zaza fa noho tsy fahalalàn'ilay psykôlojia dia tena hoe matetika koa ny ray aman-dreny miaro fahataniny zanany ka iny ny tena tokony hoe resahana tsara zany amin'ny ray aman-dreny ary zay mihitsy ny tena hoe antom-pizoron'ny sekoly ray aman-dreny manomboka hatrany am-boka hatrany am-boka dia fampianarana azy hoe inona tokony hoainy inona tokony hoainareo ray aman-dreny raha mbola any am-boka ny zaza satria ny fanabeazana dia manomboka hatrany am-boka ary ny mpandinika rehetra dia milaza an'izany teny am-boky ianao zany hoe
miankina tanteraka ny akapobe moa zany miankina tanteraka amin'ny renim-pianakaviana zany. Tsy hoe tena tanteraka fa amin'ny akapobereny aloha dia izay fa raha ny tena marina koa ny ray mpianakaviana raha ny tompona andraikitra izy aneny nampisy an'ilay zaza izy nampisy an'ilay zaza ary sitrapon'izy roa io ka raha psikolojia ny resahana dia tena izay mihitsy hoe dia tena hoe nirinareo ve ilay zaza inona ny toe-tsaina ao amin'ilay ray mpianakaviana namorona n'ilay zaza satria raha tena mandalina psikolojia tsika dia tena misy hoe hatrany am-boka ny lehilahy zany zay zavatra rehetra avy any amin'ny lehilahy à 70% dia voarain'ilay zaza ao am-boka daholo manarik'izay fandovana avy any amin'ny ray ka ny ray mihitsy ny tena mila beazina nefa ny ray zay hoe mahatonga ny ray antsoina hoe loha-mpianakaviana dia misehoseho hoe loha-mpianakaviana nefa ny adidy ny ara tsy vita nefa zay adala ny toandray tena alohanay tena zay mihitsy dia izay ny tena hoe mila enjanona mihitsy zany ny sekoly katolika moa zany dia tena efa saika manao an'le école des parents daholo efa presque obligatoire raha ny azy manomboka hatrany préscolaire dia efa atao ka ianao te hampiditra ny zanako ao dia tsy maintsy manaraka an'izay ary hita hoe misy vokatra tsara. Fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao? Tena matitra ve? Mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho anao ny Nankang. Mpamorona ianao, mpandrara, mpanao asa tanana, mpikaroka, sika rehetra dia mpitondra famoronana, hevitra, fahaiza-manao sy ahitao vaovao entina hanatsarana ny fiainantsika andavanandro. Ny Omapi dia manampy anao amin'ny fomba sy ny dingana rehetra hiarovana izany sy azonao ny mari-pananana. Izany irery ihany no ahafahana misitraka sy miaro ny zonao manoloana ny tsy fanajana sy ny fampiasana tsara-drariny. Tongafa mandrakitra ny soratra ny zava-noforoanao aty amin'ny Omapi Ambandi na antsoina ny laharana 22 335 02 fa manampy sy miaraka aminao ny Omapi. Ndao arovana ny famoronana mba hansehana ny fifaninanana ankalalana. Omapi. Kubaina kundu. Kubaina fresh. Kubai, be utike, metu anjet. Kubai, di manjat wajar ny fonosana. Arofo ny tenanao, arofo koa ny hafa. Savez-vous que chaque briquet BIC est soumis à plus de 50 contrôles qualité et sécurité à sa sortie d'usine? Savez-vous qu'un briquet BIC dure 2 fois plus longtemps qu'un briquet ordinaire? Chaque jour, 5 millions de personnes dans le monde achètent un briquet BIC. Comme eux, choisissez un briquet BIC. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax 1 pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Miakatra foana ny vidin-javatra. Hay zariny ny ahitana vidin-javatra tena mora amizao. Kibo! Efa misokatra Kibo, magazay vaovao be amin'ny vidiny ambany be. Olon-tsotra ve ianao? Kibo, mpandrara. Kibo, mpandinjara. Kibo Louise. Ze entana vidinao andavanandro, ho hitanao amin'ny Kibo avokoa. Ahitana marika isan-karazany ary maro isafidianana sy afaka mivezivezy. Kibo no manatona anao. Alefaso ny komandinao ao amin'ny www.kibo.mg. Fa Kibo no manao livraison, hein? Kibo, mora ranao larbi akaiky ny sanifère. Fetsy, fietsena mahazatra anao fa amin'ny vidiny mora kokoa. Kibo, je gagne gros.
Des cadeaux pour maman. Pour émerveiller toutes les mamans, jusqu'au 6 juin, les offres spéciales fêtes des mères dans les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, pendant la semaine de la fête des mères, recevez des produits de beauté de marque en cadeau sur vos achats. Et avec notre offre spéciale crédit Cosmos Méringe, achetez à crédit. Partez avec les produits de votre choix et commencez à payer après 1 mois. Qu'attendez-vous? Les cadeaux pour maman, c'est chez Cosmos. Voir conditions au magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Entre nous, c'est une histoire de confiance. Pour toutes vos installations électriques, choisissez la sérénité avec notre gamme complète soumise aux normes européennes. Le tout disponible uniquement chez Ingelec. Appareillage électrique, boîte et coffret, lampes et hublots, ainsi que les différents câbles électriques. Rendez-vous les 19 et 20 mai prochains à Antananarive auprès des revendeurs agréés Ingelec présélectionnés. Divers lots vous y attendent. Venez nombreux. Ingelec, numéro 1 de l'électricité dans le cœur des Malagasy. Alerte recrutement chez B-Ways Outsourcing Service. Rejoignez dès maintenant notre équipe jeune et dynamique d'ingénieurs support informatique. Vous avez de solides compétences techniques et linguistiques. Vous avez un bac+3 au minimum en informatique et vous avez plus de 2 ans d'expérience en administration système. Plusieurs postes s'ouvrent à vous selon votre profil avec un salaire attractif et une possibilité d'évolution de carrière intéressante. Vous serez formé sur nos technos VMware, Microsoft Azure, Office 365, Active Directory, Microsoft Remote Desktop Service et Citrix. Postulez dès maintenant à l'adresse email jeu.postule@byoas.mg. Appelez le 020 22 642 99 pour plus d'infos. Nizuma, 27 mai 2022, Manumkan Sivural, Président, Manu Jawansik, Cabaret, Yaranamni, Samuel, Aomni Food Cook La City Event, Isni Fivarutana, T-shirt, CD audio, DVD vidéo, Manjichin Fanseo, Fivarutana Tapaki, Nektaraka Tapak, Magasin Flight Technology La City, Supreme Center, Box 510. Azad Nounar, Cabaret, Yaranamni, Samuel, Nizma, 27 mai 2022, Manumkan Sivural, Awamni Food Cooked La City Event, Jeremias RDJ. Ny fizaroatra eto Antananarivo dia manasantsika zanaka loatra rehetra ho tonga amin'ny fiara-mitsangatsangana ny asabotsy 2 May 2024 izao tontolo andro ao amin'ny frère Capucin Ambomalasy. Izy ireo hetsika maro fifananana Oscar, Zumba ary ny rariaomby izay mampiavaka ny antsianaka. Izy koa ny fizarana ny nofika na mitam-pihavanana. Tongava Marcona, Infoline 034 66 971 59. Partenaire média RDJ. Miss Vovondre Retoa. Tonga ny smartphone Itel A58 plein écran water drop 6,6 pouces efa amile lehibe tsara sady tsy atahorana ho simba raha mianjera. Batterie 4000 mAh matanjaka be. Ny mémoire efa 32 Go sy 2 Go de RAM sady tsara sary be satria efa double caméra arrière. Aza tarary fa tsy fo eny amin'ny toerana mahazatra anao ny smartphone Itel A58. Itel, enjoy better life. Fotoana izao ijerenanao Vegas ao am-boky Canal Plus. Yaourt chocolat ilay ihany tokana vita avy amin'ny ronono velona avy ao Atsirabe manome ora ho anao. Amin'ny valora eto Madagasikara. Manolotra ny araba tompoko lasy tompoko vavy ary manasantsika rehetra anaraka ny fampahalalam-baovao eto amin'ny RDJ amin'ny maraina ny 20 May 2024 ity. Ny pejin'ny fampianarana no anomboantsika ny fampahalalam-baovao eny amin'ny maraina ity. Mafana tanteraka indray ny toetra rà eny amin'ny anjerimanontolo eny satria dia iroso amin'ny fitokonana fanairana mandritra ny 2:70 ora ny eo anivon'ny CSS hitsahatra avokoa. Araka izany ny fampianarana rehetra manomboka amin'ity anio ity tsy hisy intsony na dia ny fanadinana ara atsanina ihany koa ny fanohanana ny vokam-pikarohana na ny école doctorale eny amin'ny toeram-piofanana rehetra eny. Izao no natao dia ho fanairana ny izay rehetra fitakina nataon'ny CSS. Izy moa ny fivoriana maika izay ho tanterahan'izy ireo amin'ity anio ity.
Eo amin'ny resaka toe-karena ao anatin'ny fankalazana ny fahadimy taona nijorony amin'izao fotoana izao ny eo anivon'ny ANMCC nanararoatra nampafantatra ny andraikitra sany ny eo anivon'izany ANMCC izany izy ireo tamin'ny andro ny omaly iny nisy ny fijoroana vavolombelona nataona orinasa vitsivitsy nahazo tombony tamin'ny asa nataon'ny ANMCC tao anatin'izay 5 taona izay no atratratra any amin'ny 420 miliara ariary ny vola voangona ao anivon'ity Autorité nationale de charge des mesures correctives commerciales ity na ny ANCC izay kasaina ampiroboroboana ny industrie tao anatin'ny 5 taona. Eo amin'ny pejy fitanterana sy ny fizahan-tany kosa manomboka maresaka tanteraka any Anosy be any amin'izao fotoana izao satria dia tonga maro ny mpizahan-tany amin'izao fotoana izao mihazakazaka sy mitsidika any Anosy be efa tsy latsaky ny 10 isan'andro ny isan-kerinandro azafady ny sidina mampitohy any Anosy be amin'ireo firenena avy any ivelany izay tsy mitsahatra mitondra izany mpizahan-tany izany velombolo araka izany ireo mponina any amin'ny faritry Anosy be ny amin'ny fahatongavan'ny mpizahan tany taorinan izay fiboana lava reny noho ny valana retina Covid-19 izay. Iresaka ny mahakasika ny raharaham-pirenena isika isan'ny songadana nandritra ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny nanamafisana sy nanomezan'ny filohan'ny repoblika ny torolalana amin'ny fanofanana torolalana ny fanofanana ny teknika sy arakasa mba hanamorana ny fananana asa eto Madagasikara. Isan'ny songadana izany nandritra ny filan-kevitry ny minisitra izay notanterahana omaly fa isan'ny songadana atao ihany koa dia ny fankatoavana ireo nouveau projet émergent ary any ministeran'ny filaminam-bahoaka entina anatanterahana ny velirano voalohany dia ny fametrahana ny fandriam-pahalemana maharitra sy manakaiky vahoaka. Eo amin'ny pejy ny fanatanjahantena no anakatonantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity raikitra izany fa dia isy manomboka izao ny fivarotana ireo fitaovana entina mba hampahafantarana sy hahalalana an'izany ekipam-pirenen'ny vehivavy eo amin'ny maki izany izay hiatrika ny amboara eran-tany any Cape Town n'Afrika Atsimo amin'ny volana septambra izao. Isy araka izany ny fivarotana toy ny polo, t-shirt, eo ihany koa ireo marika samihafa entina anampinana ny kitapom-bola ahafahana manomana sy mijery ary mikarakara ireto ekipam-pirenena vehivavy na ny maki reto. Ny Vezo Création no nanomana sy ny karakara ny zany fitaovana rehetra hoentina amidy izany ary miara-miasa amin'ny Malagasy Rugby izy ireo amin'izany rehetra izany. Eo amin'ny baolina kitra kosa dia hitodika amin'ny kianjan'ny bypass stadium ny maso amin'ity faran'ny herinandro ity dia ny manasa-dalana roa lehibe amin'ny Orange Pro League izay eo ny Disciple Football Club amin'ny AGS Saya ary ny CFFA nandoarany fotsy sy ny Adadou ny farafangana. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka ny fampahalalam-baovao teto amin'ny RTG amin'ity maraina ity. Ny namako mavitrika iantsany hoe tsy amin'ny vata maro bokotra bandeka amin'ny marandrana aby kosa no nanolotra sy nanomana ny fampahalalam-baovao antsika rehetra dia manasa antsika rehetra antrany andro tsy tapaka ny fandarana rivotra amin'ny rary tontolo andro mahafinaritra samy hotain'Andriamanitra. Odio, misy rivotra. Mifoka sigara rakoto mamonjy raha nanoma ny diran'ny rivotra. Solo miaraba antsika rehetra, miaraba Larissa, miaraba ny salama badakama miranto salama kapapa be dia main miranto eto fa tsy manino zavatra anankiray vetivety aloha milohan'ny ano izany vahiny resaka ny ano izany vahiny resaka dia ny ankoatran'ny rehefatsika resaka mahakasika an'izay fanampim-baovao rehetra tsara ho fantatra fa ny zavatra anankiray tena nanaitra ny sainy maro dia ny zavatra metsika andrena dalan'ny taxi be any vato. Aloha tena tsy maintsy tenenina le izy ny zaka ihany any tsy teny badakama tsy teteny tsony nefa mahakamo le izy tsy nirehatra io fa omaly dia nisy taxi be any vato nanao ny tena tsy rariny kosa ary ny zavatra tsy fantatra dalà dia nisy mpanao gazety tao anatin'le izy nijery ary nanaraka akaiky ny zavatra nataony rehetra miainga io taxi be mpanao gazety na radio namana anankiray
zay fantatra fa mivaky ihany koa misy an'io radio avy hatrany dia malala angamba izy ilay mpanao gazety tao fa dia nandeha taxi be ny alavany Mandrosoa dia efa saika nidongotsy nety hiakatra niteneniny olona ny zandary zany teo Mandrosoa hoe zao nitandaviny ty taxi be atao ty dia hoy ny zandary hoe lasa ateriny lisany olona tonga teo Ambodiady nampidiny ny olona fa tapitra treto ny lalana ary dia lasa nyridana ilay taxi be nandeha taxi be any vato zany nandeha ataovy zay atao lisany fa tapitra eto ny lalana ka dia hoy zahay hoe ataovy kokoa zay ho atao nefa dia ho alefa nety laran'ity finday ty ny sariny lisany rehefa tsy handray andraikitra zay tompony andraikitra mandray andraikitra amin'io dia aloha zay ny handray andraikitra re anasazy amin'izay koa manomboka eto rehefa ohatra ka maro loatra nefa fitaraina natao amin'ny taxi be sanandro le izy nge lesy tsotra sady fohy baina arao ny lalàna dia milamina io raha tsika rehetrarehetra raha te handroso dia mifanarandalàna tiaka fahalalahana mpandeha tenenareo tsy misy tsony tapadala manaraka an'izay tsika topongamba faramisy izay indray tato tsika manaja ny zareo koa nefa toko mba hanaja tsika zany fa manjary lasa izahay mpandeha rehefa tsy handray andraikitra raha aty amin'ny mpandeha tsy misy fanaovana kolikoly fa dia ifampitady tsika manomboka zao raha ohatra ka tsy handray ny andraikiny ntsony ny sahaza re mety efa any amin'ny mpitandro filaminana io mety efa any amin'ny commune rototo io Antananarivo reny vohatra be ny tanàna ny vato sy ny rehetrarehetra miantso anareo handray ny andraikitra reo amin'izay sahaza tokony ifanaraka amin'izay tokony atao amin'ny fandaminana ny resaka taxi be fa raha ohatra n'izao foana ny atao mampalahelo dia mba sisiko kely koa ny anaty vetiveta zareo le linina asa koa ndray nena avaradrano ndray koa nena ohatra ny endry bany akam'izay ihany vao amfiry dia anala mihitsy fiakarana anay ny farany ity eo amboatra ba ihany ty nefa le olona efa mba reraka avy miasa avy mianatra mitondra enta mavesatra aiza ho an'ny lehibe coopérative amin'izany ny polisy ny saby nama koa tokony mba hitenonareo rehefa mamahita fety koatra zany fa nareo manana fahifanavaka mampalahelo olona anatin'le izy mba jerena ihany koa satria fa miainga amina zavatra minime zavatra kely oatra zany nge le fanajana le lalàna eto amin'ny tany repoblika mety izy ngamba nareo zavatra mineur zany majeur zany ka satria tsika milaza hoe tany-tandalàna resaka taxi be oatra zany mila fanarahan-dalàna ihany koa satria manao contrat nge ny mpandesy ny mpitatitra ao anatin'ireny alo iverina amin'ny loesika fanabeazana sy psykolojia misy resaka fanabeazana tsy tafita koa ne mahatonga an'le korotana ohatrareo misy fanabeazana tsy tafita koa na any amin'ny tompony coopérative na any amin'ny chauffeur na any amin'ny receveur misy fanabeazana tsika moa resaka fanabeazana misy andreto fontaniko reto raha matomaroko voalohany dia ny hoe mahatsara zavatra ve ny ahaizana ray aman-dreny mihitsy manavaka hoe tsy mitovy ny psykolojia na toe-tsaina mambatana eo amin'ny zaza zao taona ka hatramin'izao izao taona ka hatramin'izao faharoa inona no atonona ny sokatso-taona le ambanimbany inona no atonona na hoe fihetsika na hoe fitaizana na fanabeazana antonona azy zay roa zay ny fanontaniana ny fanontaniana voalohany hoe mahatsara zavatra ve tsy mandeha ny fanabeazana io raha mandeha ila fa tsy maintsy ny ray sy ny reny namorona sy ny taiza sy manabe an'ilay zaza no miara ny kolokolo an'ilay zaza ka ny mahatsara azy dia zao rehefa mitovy may milangazy ny ray sy ny reny manoloana ny zaza anankiray dia hita hoe misy vokatsoa zay fa raha ny ray manala ny tenany eo anatin'le adidy hoe tsy mety amiko zany tsy raharako zany zay ataonareo any raha vo izy manao an'izany ka kenon'le zaza zay beazina dia hitantsika amin'izay fa tsy mandeha io fanabeazana io ka ny fanontanianao zany dia zay hoe zay indrindra nahaveriko foana hoe sekolohany ray aman-dreny moa ny tena tongavako eto dia zay le hoe nitanjona voalohany sekolohany ray aman-dreny dia ampahafantatra ny ray sy reny niteraka fa ny ankohonana ny sekoly voalohany dia ny mpampianatra ao anatin'ny sekoly voalohany dia ny ray sy ny reny dia tokony tsy hifanilika andraikitra zany fa samy tompona andraikitra mitovy ny ray sy ny reny manoloana ny zaza zay beazana eto angamba dia asiantsika fanamariana kely hoe hafa ny fanabeazana hafa ny fitaizana fa ny fanabeazana sy ny fitaizana nefa dia mifameno raha fanabeazana izy dia le tena mahaolona ara-batana na ara-tsaina na ara-panahy ara-piarahamonina fa raha fitaizana izy dia ny ara-batana ihany ary ny fitaizana raha azo anakaramana tsika manakarama-panampy telo alina dia mahavita fa ny fanabeazana ray sy reny niteraka tokony manao fa tsy anakaramana zany ny fanabeazana ka iverenao kiany le izy raha matoro Marco
misy sokajy taona ve azo tena misy ary zay mampianarana amin'ny école des parents hoe vao manomboka antrany am-boka aloha dia inona tokony ho fantatra dia rehefa avy eo manomboka eo amin'ny hoe vao teraka ilay zaza mba raha-patonga amin'ny faharoa taona misy zavatra dingam-pivoarana hafa mihitsy zany eo tokony fantatry ny ray aman-dreny dia miainga avy eo indray mba raha-patonga amin'ny fahaenina taona ary tsika ary afaka miresaka n'izany hoe hafa roa taona hafa ny telo taona roa taona zao dia manomboka ny crise d'opposition eo le zaza manomboka hoe hoany daholo iny zany efa fitadiavana fizakantena sahady ho an'le zaza iny dia rehefa telo taona izy taona ny fakantahaka dia eo koa zany ny ray aman-dreny mila mitandrina fa eo ny zaza mahinteny ratsy voalohany raha maheno n'ilay ataotsika hoe ray mpianakavinana mpianakaviana ihany koa indraindray miteny ratsy fa misy namatsika te anontany misisika akory tsy misisy ore ilaimboza raha angetsy hoe anontany ny magroko tena tsara le zavatra fa za mateny eto tena dadabe tena mitaiza koa ny ray aman-dreny lehibe indray manko lazaina hoe ny angano tsy ilaina tsosy sisy ka manampy io ho avy indray le talenrivotra aveo iandro hoe misisika indray azafady fa lasa ohatra zay ny lazako azy madama Margot moa zany tsisy naninina azy tamin'ny 2009 aloha fa hoe mba le tsara ny fampiasana le anarany hitany madame Margot fa vity koa ny ray aman-dreny anana fanapa-kevitra andeha hoe andao tokoa any aminareo fa lefa makany aloha dia efa tsara zany hoe ny anasako anareo ambanikrevena zany dia anomana zavatra nareo omena tsy voatery koa hoe omena hoe amin'ny rivotra fa amin'ny teleko nareo afaka manao fa io anjara aman-dreny sekolokolo ray aman-dreny mpianatra rivotra manahaka an'le misy zavatra hainy madame Margot nge zao dia mbo ampiny dandam-Bernard dia mba ampiny dandam-bosy zay mahatonga mba misisika kely eo misisika kely mba miditra satria ny fitantarana ny angano efa fampianarana ray aman-dreny ny fiarahana mandeha mitsangatsangana amin'ny ekipa fampianarana mihitsy ny pédagogie io meny Margot io dia Margot koa mongeny fa mitimatimbatra piatamo ho anareo zao tsy mahita sary Margot dia ohatra ny nentora zana-bahoaka marina mihitsy zany fanamarian'ny bababe teo zany tena marina mihitsy zany fa le fanabeazana indrindraindrindra amin'izao fotoana izao tena efa mitady tsy ho hainy ray aman-dreny intsony mitady tsy ho hainy intsony indrindraindrindra amin'izao fiovana be deaibe misy ny resaka teknôlôjia ny fitsoka ny fandrosoana avy any velany sisy dia io le ampianarana ny ray aman-dreny io le ampianarana anazy mihitsy ary eo mihitsy zany tsy tokony hoe ifanilika andraikitra ny ray aman-dreny sy ny ray sy ny reny miteraka fa samy tompona andraikitra voalohany daholo manoloana ny fanabeazana ny zanany matetika matsy ny ray mpianakaviana rehefa tsy dia mety loatra le mombamomba n'ilay zaza dia ohatra ny tonga dia ahiliny any amin'ireny mpianakaviana hoe zanakao io zanakao nanaraka mitoetranao mihitsy raha zanakao izy ray bozy mbola kaikikaiky fa rehefa hoe dihitra ny zanakareo zany efa faniliana lavitra be an'ilay zaza ary na le zaza miaino an'ilay izy ara dia mahita hoe tena nahiliny lavitra be le zanakareo ka izay nitanjo ny sekolony ray aman-dreny zay misy miteny ato hoe inona ny fomba ahafahana manitatra ny sekolony ray aman-dreny aty amin'ny faritra dia ny anankiray indray hoe raha mahavita mametraka drafitra ho fanatanterahana an'ireo sekoly ho an'ny ray aman-dreny ireo ny fanjakana dia isy fivoarana tsara ny fampianarana sy ny fiainana eto tago marina zany fa zao ny sekoly aloha ny miantso ny sekoly ny miantso hoe mila tokony mametraka ny sekoly mihitsy ny tokony mametraka hoe hafa ny assemblée générale io resaka fiainan'ny sekoly fotsiny fa ny école des parents tena hoe fanabeazana ka ny sekoly no entanina hoe tokony ilaitsika ray aman-dreny zany hoe sekoly ho an'ny ray aman-dreny zany dia ampahafantarana azy hoe inona daholo moa no resana satria ny ray mpianakaviana matetika ara ny tena sarotiny be hoe zay ve dia mbola ho ampianarina ary lazaiko larisa moa nametraka le fantaniana avy any amin'ilay olona fa tena sahirana tamin'ny voalohany ny hainon'ilay olona hoe anatrika école des parents
ohatrany tena tsy nety tamin'ny sofiny mpiaino mihitsy mpiaino moa zany fa ny ray aman-dreny mihitsy hoe nahoa zay mbola ampianarana fa rehefa mandeha ny fampianarana efa lehibe zay hoe mbola hianatra ihany ia dia matoa zay miteraka ozy dia hainay momban'io fa tena fantatra hoe tsy hainy rehefa indraindray miteny hoe anga io rehefa maditra zay nga miantso anareo mpampianatra maditra fa eo koa tanjo adraso aloha fa malele faharoa rehefa avy eo fa any amin'ny faritra zany a efa nandeha ny tenanay efa nandalovana daholo fa ny mampalahelo dia sekoly katolika daholo ny miantso ary izy io dia tena nanao tasy d'huile tratry ny ainandro hitanareo taratasy efa tratry ny menaka tanin'ny ainandro tena robo be tena tsy araka ny sekoly miankina amin'ny fanjakana ve zany hatreto mbola vitsy no manapa-kevitra sekoly mpanjakana aloha dia tsy misy mihitsy fa za mahita namaky ny PSE zany a dia hitako misy resaka école des parents faneny zareo tena hoe trano no atsangany na vita tsy haiko hoe 114 école des parents fa nenay indray zany ny école des parents nay dia sehatra anabeazany ray aman-dreny ka na anaty grande salle io na anaty salle d'œuvre anao am-piangonana na any anivony tokotany dia rehefa misy fanabeazany ray aman-dreny dia efa zay l'école des parents ka raha le hoe ho any faritra ny any faritra ny tokony antso fa lavitra ny larisa zany malaimbandina andehanako zany école des parents naleako tany sy formation na mpampianatra reny fotoana ny fampitadiavana tamin'ny remena bila reny tany soanala tany betroka ny tenanay tena nanenjika an'izany hoe école des parents zany sekoly katolika remena bila dia hitanay daholo ny tafon'ny tranon'le olona nidorany mbola midona tsetroka be sinsy fa iny ataontsika anatina tsiaritra ihany fa tena hoe le olona le sekoly no miantso fa ny sekoly mpanjakana mbola tsy nanao école des parents tany sekoly mpanjakana sakana raha amin'ny madame Margot hoe sakana tsetsonin'ny sekoly anankiray olona tahaka anareo zao hoe tsy sinzay sakana tsy fahalalany hoe inona ny tombontsoa ho azo avy amin'ilay izy satria eo mitanjona faharoa amin'ny sekoly ray aman-dreny eny dia hoe ampitovy fijery ny ray aman-dreny mpanabe any an-trano mpanabe voalohany any an-trano sy ny mpanabe any amin'ny sekoly mba tsy hifanilika ndraikitra ary zareo ka indraindray matsy ny ray aman-dreny manao hoe le mpampianatra mihitsy miangatra amin'ny zanakay ny mpampianatra ny tsy alena dia le mpampianatra koa miteny hoe le ray aman-dreny tsy mirarany nefa ny madame Margot ny amin'ny hoe fahasamihafan'ny ankizy fahasamihafan'ny toetrany ankizy manoloana an'izay zavatra resahanao zay hoe mitovy daholo ve ny zavatra omen'ny ankizy sa misy fotoana atao hoe mitovy daholo no omena fa rehefa tratrany hoe fahasamihafana zay dia ho ampanatsoana manokana mihitsy vesa any ampianarana aloha ny mpampianatra dia rehefa hoe classe de 7e ty zao taona ny ankizy ato tokony ho fatany koa hoe zao taona dia mandalo crise na inona le ankizy ao amin'ilay resaka psychologie mitovy aloha ny zavatra omena azy fa ny fiatraikany any amin'ny ankizy tsirairay any tokony ho fantatry ny mpampianatra satria ny ankizy tsirairay raha vao indraindray ara mijoro eo anoloany fotsiny ny mpampianatra ny teny mafy dia efa tsy mety amin'io zazy io tsy tafitany aminy fa ho an'ny sasany ray mety aminy daholo na mivasavasa ny mpampianatra na mandehandeha eran'ny lakilasy ny mpampianatra mety aminy daholo zany fa na ny sazy fa maizana omenan'ireo ankizy ireo mila dinihana tsara hoe tia ny lalàna mipetraka atao anivon'ny lakilasy na atao anivon'ny sekoly fa fatarina ihany koa le mahasamihafa ny ankizy ao anatiny ary zay io mbola veriko foana hoe izay no ampianarana ny ray aman-dreny hoe ny zanakareo tsy voatery hitovy na ny zazana teraky ny raisireny zao aza samy manana ny toetrany io dia zay le fampahalalana amin'ny école des parents hoe jereo araky ny mahizy azy ny zanatsika na ny mpampianatra koa zany tena tokony alala hoe manahoana moa zany tsy fantatro ray ny botsy fa raha any amin'nivon'ny sekoly tamintsika vao nampianatra teo aloha dia ao amin'ny secrétariat ny fiche de renseignement no mipetraka fa nefa amin'izao fotoana izao dia tokony hoe ny mpampianatra ihany koa dia manana fiche de renseignement mikasika n'ilay mpianany ao hoe firy-taona manahoana ny ray aman-dreny kamboty ve sa mipetraka amin'ny renikely sa mipetraka amin'ny dadabe ohatran'ilay voalaza teo koa satria reny koa mbola manabe dia tokony malala ny mpampianatra tena manao an'izay tokoa tsy miandry ndana makany amin'ny secrétariat rehefa tonga any mako dia ny asan'ny secrétariat hitanao tsy resakabe na makany amin'ny préfet na ireny koa fa ny mpampianatra tsirairay dia tirena mihitsy any amin'ny sehatra fanabeazana katolika
tirena mihitsy hoe Mahalala mahalala ny ny momba ny- fivoarana na ny fiovana na miletsy izy na miabo dia hita ny mpampianatra tsirairay na mpampianatra Tena fizika zany izy na mihitsy. mpampianatra matematika izy na mpampianatra aritmetika izy na mpampianatra fanabeazana maha-olom-pirenena vanina mahalala daholo. Tokony mahalala ny mpianany tsirairay. mitsao-mindoha reo hoe ahoana fa ao amin'le sokajy taona ohatr'izao nge ty zazy ty Ia. tonokosa ohatr'izao mihitsy mahazo azy any an-trano tony le Dia zany. zanaka sahirana Zay be mihitsy. tsy misakafo maraina Zay mihitsy ny tokony hoe Ohatra nge zany. ampahafantarina amin'ny école des parents. Misy miteny ato hoe ny fanjakana ny tokony aniran'ny sekoly amin'io fa raha miandry ny sekoly iantsoanareo izy dia ho pôly eo proposition ty teneny mercredi manaovinareo projet dia atolory ministère ny fampianarana zay supanao gazety efa nisy ve zay dingan'izay sa samlaza ve fa nisy atry ny ela be Efa ela izany ka ny asa tao ministera ihany taloha e. Efa zareo sekitena risasa fa madamo ko so de mety tsy tia lany fanjakana mety hoe mbola tsisy budget zay ka mantetsonya fampianarana zany hoe eritreritra fotsiny miaka satria mijery le zava-misy am'izao hoe raha fodina ministera tokoa aloha dia hoe mbola tsisy budget zay manko le fa maly io ka hitanao na any amin'ny sekoly katolika eny tena tsy tokony resena lahatra hoe ilaina le izy tena ilaina za mahita hoe ilaina ary ny tena marina za membre ny CNE ny CNE moa zao tsy fantatro namatina velona fa zay dia tao membre n'io CNE io dia tao amin'ny CNE mihitsy any efa namela belatra hoe ity re olona ny boky soratako mikasika n'izany sekoly ny ray aman-dreny zany zao daholo samy resy lahatra daholo hoe ilaina le izy fa tsy lasa lavitra fa dia misaotra n'izay nanao an'le sosokevitra ie madame Margot eo ihany ianao fa misy fitarainan'ny mpiaino reto fitarainana hafa zany dia aleovakiko foana ihany raha tompoko mba neo hevitra kely mahakasika ny fivarotana rongony ety anosy varaka akaiky ny pompier na eo akaiky ny bassin fanasana lamba io no tiako resana fa dia manina izy io no tsy foana mihitsy fantatro hoe mandoa écolage ry zareo nefa magaga manina no enjena sy dradradraina ny sasany nefa ny ao tsy mba asiana resaka mihitsy manaiky za hoe misy polisy manenjika ihany ry zareo fa polisy ndalitra angambano no entina ilazana azy satria rehefa tratra ry zareo dia mandoa vola dia afaka ary tsy misy tsy mahalala ny ao ngamba raha-pona manodidina eo mbola ho avy ny fotoana iresako azy ity amin'ny antso atarby ity ozy izy ato amin'ny fandaharana rivotra resaka bus indray tianeny ny faniry tsy vitany manary an-dalana fa mampijaly rehefa alahady ny linasy raha ianavaratra ianao tsy maintsy mandoa frais indroa matesitra mihitsy any efa ianao dia hivavaka mialambotra raba sabotsy 500 ariary sabotsy pompy atsofinondro mbola mandoa 500 ariary indray zay reny teneniko teo linasa le ray reny teneniko dia indray madame Margot ny afarany zany moa dia resaka fanabeazana daholo na zany fifoana rongolo zany zay mihitsy hoe le fifoana rongolo zany eny mahakasika be lehibe ny fanabeazana ary ny mpianatra amin'izao tena atahorana mihitsy amin'ny fiparitahany rongony io ary fa tena misy mihitsy ny mikasika anarana ny tompona zakatra hoe inona zany tsy mahafoana n'le resaka fivarotana rongony eny anosy vavaka akaiky ny pompier akaiky ny bassin fanasana lamba zany nisy teto ny fitarainana olona ihany koa nampita taty amiko mbola teto be masonao mpandeakama menamena be fa ny ao ambody filao koa dia misy ohatran'izay ary io dia tsisy tsy mahafantatra fa ohatrany hoe lasa ho zarina amin'izay ve ny fiarahamonina sa hoanany ve ny zavatra efa hita fa ratsy le izy manahirana be mivelatra be moa tsy ty resaka fanabeazana efa hoe tsisy ho any budget ko mbola mitarainao ihany naza dira tranja tsoko tiana inona aloha zany kosa le indray botsiny anenjena mpanamaina efa azo resahana ao atokantrano amin'izao ny momba an'io satria ny ankizy raha manaraka vaovao dia mahita hoe reny nanao an'izao reny nanao an'izao dia anjarany ray aman-dreny miverinao foana tsika hoe manazava aminy hoe ina ny voka-dratsy ny fifohana rongony ohatra azo lazainao hoe madame Margot zany nahatratra vanim-potoana maro tao anatin'ny fampianarana nataonao inona ny hitanao inona ny hitanao na samy hafa anareo inona ny hitanao sarotsarotra kokoa tao anatin'izay fotoana maro ny fandimby izay fahitanao teo anatina hoe sehatra fampitana afatra izay fampianarana izay
raha ny tena marina 1971 tsy fatako raha inybosy efa nampianatra tamin'izay fa tamin'izay efa nampianatra aho mbola nampianatra teny miaramila vo nianatra nampianatra ka nandalo vanim-potoana ny tety vanim-potoana rehetrarehetra hatramin'izao mihitsy azy zany repoblika rehetrarehetra ny fanovana rehetra teo amin'ny fampianarana ny ainako daholo hoe etsika gasina keky. Une source d'énergie qui répond à vos exigences, un groupe électrogène fiable et performant, silencieux et économique, optez pour Greaves Power, les groupes électrogènes numéro 1 en Inde depuis 1859, dotés de moteurs et alternateurs robustes, proposent une puissance de 5 à 2500 kVA. Un vrai rapport qualité-prix pour 1 million de groupes vendus en Inde. Disponible uniquement chez Batimax ou sur le site web www.batimax-mata.com. Greaves, animé par la passion, guidé par la technovation. Des cadeaux pour maman! Pour émerveiller toutes les mamans, jusqu'au 6 juin, les offres spéciales fêtes des mères dans les magasins Cosmos et sur le site www.cosmos.mg. Aussi, pendant la semaine de la fête des mères, recevez des produits de beauté de marque en cadeau sur vos achats. Et avec notre offre spéciale crédit Cosmos Méringe, achetez à crédit. Partez avec les produits de votre choix et commencez à payer après 1 mois. Qu'attendez-vous? Les cadeaux pour maman, c'est chez Cosmos. Voir conditions au magasin. Cosmos, votre partenaire de confiance. Fifampitokisana ihany fifampitokisana hatrany ny antsika ataovy amin'ny 7 minitra teraka ireo fanamboarana ara-teknika ataonao rehetra miaraka amin'ireo fitaovana feno sy manaraka amin'ny fenitra européenne izay hitanao ny amin'ny Ingelec Irerian, appareillage électrique, boîte sy coffret, tir sy hublot ary ireo karazana câble électrique rehetra. Misy 20 sy 20 meo avy zao ary ny fotoanantsika eto Antananarivo eny amin'ireo mpanjara Ingelec voasafidy. Maro ny loka ho zaraina koa tonga va daholo hoe Ingelec, numéro 1 de l'électricité dans le cœur des Malagasy. Alerte recrutement chez B-Ways Outsourcing Service. Rejoignez dès maintenant notre équipe jeune et dynamique d'ingénieurs support informatique. Vous avez de solides compétences techniques et linguistiques. Vous avez un bac+3 au minimum en informatique et vous avez plus de 2 ans d'expérience en administration système. Plusieurs postes s'ouvrent à vous selon votre profil avec un salaire attractif et une possibilité d'évolution de carrière intéressante. Vous serez formé sur nos technos VMware, Microsoft Azure, Office 365, Active Directory, Microsoft Remote Desktop Service et Citrix. Postulez dès maintenant à l'adresse email jeu.postule@byoas.mg. Appelez le 020 22 642 99 pour plus d'infos. Ny fizaroatra eto Antananarivo dia manasantsika zanaka loatra rehetra ho tonga amin'ny fiara-mitsangatsangana ny asabotsy 2 izao tontolo andro ao amin'ny Frère Capucin Ambomalasy. Izy ireo hetsika maro fifananana Oscar, Zumba ary ny rariaovy izay mampiavaka n'antsianaka. Izy koa ny fizarana ny nofika amin'ny tampihavanana. Tongava Marcona, Infoline 034 66 971 59. Partenaire média RDJ. Andeha hoazaka indry izany ry anitra. Andeha nasan'ireo lambazanako zetika iza. Ary indry izany lasa mazoto manasa lamba be ka mampiasa an'ity savony vaovao tika iza. Hoe jereko. Ity savony anarany tsara be ny qualité an'ity savony ity raha oharina amin'ny hafa. Mandroatra tsara, manitra sady mateza be. Zany ve ki tsy lafo be? Ny savony koa ngeky izao ka lasa lafo be. Tena tsy lafo kia. Mirary dia mirary ny vidiny. Nefa ny kalitao tsara noho ny hafa. Zany ve ki? Ndeha mba hanandrana izany ki za. Ity savon manamora ny andavanandroko. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Zay le laharana fanareo miditra amin'ny vatana dia afaka mametraka fanontaniana ho an'ny vahiny ihany koa fa mbola eto i Madame Marco izay conseillère pédagogique sy psychothérapeute. Zay moa fotona azy. Psychothérapeute. Zay soratrato e. Soratrato. Tsabo mihitsy zany amin'ny fitontanana ara-psikoloji. Ka manahirana raim-bosy ny resaka ny hoe satria ianao zany tsy ao anatin'ny ordre de psychologue.
fa nianatra kosa mianatra ary manana attestation mihitsy mikasika ny psychologie de comportement le anaovana nio resaka psychothérapie zany hoe ny psychothérapeute zany a tsy psychologue tanteraka ia misy miantso allo miarabany madame Margot ny anahy zany tsy fanontaniana fa ohatran'ny hoe fanamarihana fotsiny hoe problema zany a enkodoro mantsy le resaka teo le fiarahamonina mihitsy a efa mba manao ihany ianao enkoatra deravavy anankiray ery anao manao fa le fiarahamonina mihitsy zany tena tsy azoko mihitsy hoe inona moa zany tokony azo atao amin'izy io am'izao mba tameta-panontaniana madame Margot. Raha monina mihitsy le zao madame Margot no tena problème eto amitsika na le any am-pianarana efa voalazanao teo koa hoe le fanjakan'le privé tsy halala an'le izy mihitsy ao anatin'io satria nieritreritro de hoe le resaka zay nitenen'ny Godard teo hoe resaka financement da manahirana ihany. Fianarana tena tany hoe madefatra be za fomba fiteny zao fa tena hitanao mihitsy le problème hoe zay mihitsy le fiarahamonina am'izao hoe lasa ohatran'ny kizikizitina zany de any le fampianarana le zaza za ohatrany tsy de d'accord loatra am'le fiteromana zaza aloha anankiray hitanao rehefa mampianatra feroma le zaza io zany rehefa mampianatra mety tapaka le Ankasitraka tompoko afaka miverina mianso ianao mbola mazava resany misaotra anao fa tena ilay fiarahamonina ne moa aveza fa tsy avy eo amin'ny ankohonana ve raha ny ankohonana mitambatambatra ny lasa fiarahamonina ka ozany hoe maninona raha manokatra radio manokana momba fiarahamonina angamba ozytsika hoe ministeran'ny mponina koa tena tompona andraikitra voalohany amin'ny zavatra ohatr' izany fa tsy mijanona fotsiny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena oeritreretina sosokevitra ao fa ohatran'ny mety ohatran'ny tahaky ny mety ie dia toizitsika ihany le fanazavana teo hoe ny fahasamihafana eo amin'ny ankizy allo salama tompoko salama tompoko miarabanao iamenao zay eo am'le fokarongony ny fitenenina tompoko io tompoko io zany mety
fitaorinany zany hoe farasisan'ilay aretiny io zany tarazo navelan'ilay aretiny tsy eny le mpianatra ane tsy vono covid daholo fa lay zavatra niainana no tontolo ara-piarahamonina natongan'ilay tsy firarahana fianarana nateraky ray aman-dreny koa tsy navita nanaraka allo eny tompoko salama tompoko zavatra horesahako tsy dia tena mitombona rehefa tena nimba ny maizy azy any ray mivozy na ipandeka aminy na dia ho vai hoe rainy dia atsofoko any aminareo le mahitana dia simba ho azy le mahay anareo rehefa raisina dia zany efa ela be no tsombaina tamresaka fitezana atsofoka le fitezana avy any ivelany nalarana ny film fiheritaona na fiheritaona nareo le tsy ino hoe na fifampiterina amizay dia boka le vidéo nijerena fahizay rehetra manafika andray zany dia lasa anankiray koa fomafoloana kolotsatsy koa atolo dia asaherina tsika fa na inany na ataotsika rehefa tsy manam-potoana ny ray sy reny resahana amin'izany ny fitezana na any anatin'ny resaka fampianarana ry le zavatra mampanontantena inona zany ny antony tena nianarana momba ny valala ianarana le antenne dia ianarana le tongony zany hoe misy fanabadona antsika le izy za zao mahita hoe misy akizy T1 jusqu'à T2 fo mbola sahirina foana amin'ny français inona zany ianarana le français dia mizara tokony vaina ihany any amin'ny seha-pampianarana hoe T1 jusqu'à T9 tena mbola tsy mahay français jusqu'à troisième so dia mba misy raha vovaina le satria ilaina izy amin'izao fotoana le kolotsaintsika zany tokony hoe andanimbola ihany koa mba ianarana any ampianarana tena mba hoe tena atao izay mahazava-dehibe asarobianazy dia tena samara-pahamehana na amin'ny sehatry ny asa ohatra dia fandrasan'io dia mba omena karama mihitsy ny ohatra zany tena atao mitovyleta mitsaka fa ny olona ndray andreantsika foana ny lasa ny olona ndray nataotsika ambony dia ohatra hoe manao no foana fotsiny etsika fa ny olona ny zanany efa fanaovany asa tanana fa ny antsika ampianarana lala dia kely reny daholo ny anarana ny fianarana mandritra ny fisoana makasitraka misotra tompoko moa zany le fandaram-pianarana io koa mila jerena tsara ihany koa hoe mbola mifanaraka amin'ny zavatra ilaina amin'izao fotoana izao allo rahabaneny salama ya makasitraka ny ramatoa Margot amin'ny torohevitra maso sotranao tompo fa tena vehivavy mendrika tokoa ianao sotra fampidoka indray samy vehivavy mety koa ny voalazan'ilay ramoseny anto teo voalohany iny hoe tokony asiana fandaharana manokana amin'ny radio fandaharan'ny ramatoa Margot zany amin'ny radio fa tena zava-dehibe tokoa izany ilainy eto amin'ny firenena misaotra tompo koa dia mirary soantsika malagasy aby manerana Madagasikara sy ny any ivelany mirary fahasalamana tanteraka ho an'ny fisalama rehetra naiza misy azy Andriamanitra ny anasitana ny fisalama rehetra koa dia ho samy salama aby tsika malagasy aby sakanava dia manerana Madagasikara sy ny any ivelany dia samy salama aby tsika olombelona rehetra maneran-tany manerana ny Madagasikara sy ny any ivelany misaotra kokoa aby ho an'ny malagasy aby hoy madame Edivy etỳ Ambato Miravavy misaotra tompoko dia toiziko ihany le resaka fanabeazana ny ray aman-dreny teo hoe ny tanjona manko dia le mifanilika andraiky amin'izao koa miteny hoe ny fiainana efa sarotra mandeha maraina zay dia mody alina dia ny ankizy efa matory ny ankizy vao matory dia efa ilaozana dia eo zany mila fifanarahan-kevitra eo amin'ny mpivady eny tompoko salama tompoko salama tompoko miarabe tompoko eny tompoko eo amin'ilay resaka fanabeazana mba sao dia mba afaka asiana resaka kely koa eo amin'ilay resaka fitafy fa ohatrany hoe le lehilahy any zany no mena tsy nefa amin'ilay fitafin'le ankizikizy vavy sy ny sotrotra izay zany tena ohatra mba tsy mety any dia rehefa voolana ve tena ohatra misy tena trop loatra le izy sotra tompoko misaotranao le fitafy eny le ankizy mitafy eny miala avy ao an-trano dia misy zany ray aman-dreny tokony ahita hoe mety sa tsy mety le fitafy anaovany zay io fatendrasana mpampianatra rifoana kosa no lasa le antso teo
ia toy izy le ay antoko avao indray salama tompoko tsara tompoko ia nafa ny kevitra kely fotsiny nitovy amin'le namana teo aloha ihany hoe ny programa fampianarantsika raha fijeriko anazy dia efa ohatra ny tena tokony hiova satria be dia be ny programa tsy tokony atao anatao fampianarana tsony dia hitako hoe tsy miampisy fampandrosoana tsony ataontsika ny anatin'le fampianarana. Zany hoe teo zao le resaka valala iny zao tsy hitako tsony hampaninina antsika moa fahafantarana momba ny valala any ambany avelany zao ny ankizy paralelina amin'ny ankizitsika eto dia efa karazana telefona kirakiraina eo ambony latabatra. Ahoana no mampanino an'ity, ahoana ny fomba hiantsoana an'ity any amin'ny faritra hafa fa ny antsika mbola tsy haiko hoe le formation omena amin'ny mpampianatra mifanabe antsika mihitsy ny ohatran'ny hanam-pitehana raha fijeriko anazy miala tsiny fa ohatran'ny hafahafa ny fomba fiteniko. Ny manarak'izay le fomba le za zany tsy manontany fotsiny aminareo sokisoky olona hoe nanahoana ny fampianarana anareo taloha, miteromina ve nareo, nikapohana ve nareo. Nahazo mihitsy zay ko. Dia nefa amin'izao fotoana izao zany tsy azo atao tsony any am-pianarana. Ny kapoka zany miteny hoe kapohana na tsy kapohana fa ny mpampianatra tokony mahafantatra hoe aiza ny faritra kapohana. Fa io tsy fikapohana ankizy io anie mahatonga ny famonoana ny zanaka ray aman-dreny lasa misy effet psychologique be le ankizy tsy mahalala marary, tsy mahalala voatrerony. Rehefa avy eo mivady izy izy ireny mamono ny ray aman-dreny. Jereo ngereny anaty gazety sy ny tele reny. Zazakely zao taona namono ny reniny. Inona ny dikany? Satria tsy niterominy reny, tsy nikapohany reny. Ia. Fa za dia anisany tsy por mihitsy amin'ny hoe tsy kapohana tsy azo terominy. Mandatanteraka ny fikapohana zaza? Mangataka izy. Mangataka. Fa ny fomba fikapohana no tokony ho fantatry ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra hoe aiza ny faritra kapohana. Fa tena manontany anareo olona afaka tamin'ny fiainan'ireo miteromina ve nareo, nikapohana ve nareo tany am-pianarana. Tena nahazo an'izany izahay. Misotranao fa ao anatin'le sekoly ray aman-dreny mihitsy dia misy an'izay fomba famaizana ny zanaka. Dia raha mamonjy école des parents le olona dia malala tsara hoe mila 3 avertissement zay vao mikapoka ary ilaina ny kapoka. Curry du bâton et carotte. Manamafy ny fiarahabana. Araba datorema. Miaraba anao. Ny sehatra firenena dia hita taratra amin'ity andro ity fa sehatra maro lafy. Ary ny fitondran'ny tsirairay ny anjara birikiny ny fampandrosoana an'ity tanindrazantsika ity dia anisany hery hampivoatra sy hampiraika bebe koa hahatsara ny tanindrazantsika. Miatomboka tamina resadresaka teto amin'ny rivotra ny fahatongavana Matomargo. Izany hoe teto amin'ny rivotra nisy an'ilay resadresaka dia io izy fa lasa asa mivaingana. Ketona raha Matomargo dia mitondra ny fisaorana sy ny fankatelemana amin'ny fahafoizantenanao lehibe. Satria raha ny enona ny antson'ny olona rehetra teo dia miatsampy fa ilain'ny firenena ny toe-zavatra sahala amin'izao. Ary ny fitondram-panjakana dia tokony hisokatra, tokony hiaina, tokony handray andraikitra manandrify azy. Satria raha ny fiangonana katolika mahalala ny zavatra tsara ny zanany sy ny mpianana. Moa ve tsy manana andraikitra amin'izany ireo ministera maro samihafa. Ka na ao amin'ny radio-pirenena izany na any amin'ny hainao manjery mpanjakana indrindra any amin'ny fanomanana an'ireo organigrama maro samihafa ananan'ireo ministera ireo mahaiza maka-lesona fa ny zavatra asoan'ny malagasy tompoko dia tsy kely lalana fa maro lafy tahaka izao zavatra mitrango izao. Velavela ny rivotra tsara antitra raha Matomargo tahin'Andriamanitra rehetra. Ia. Dia jerentsika ihany koa amin'ilay voalaza teo Allô? Arabatsika rehetra. Salama tompo. Mba fanampiana kely antsika le miteny hoe kony mba hisy radio manokana, fandarana manokana Madame Margot ao amin'ny radio Rahavavy iray tena efa feno tanteraka mihitsy izy io satria talata maraina zao misy izay misy andra Madame Margot. Dia ny alakamisy indray ao amin'izay radio izay mbola misy atao hoe vaparant dia manasa antsika mba ho fanampiana satria tena mahasoa tokoa ilay izy. Sotra tompoko. Ia, sotra indrindra fa hitantsika eo moa izany hoe mba ahoana ny hevitra
ampivelarana bebe koa ny resaka fanabeazana any amin'ny radio hafa rehetra anyko. Entoko. Tafapody aho. Mipody ndraiky. Le rangany antso teo aloha teo mila manokatra sekoly fampianarana iresaka fa mahay miresaka. Raymond. Tena mahay miresaka izy. Tena mahafinaritra foana miaino iny rangahy iny. Sekoly fampianarana miresaka. Mila mahay miresaka ny olona fa ka le resaka communication koa ne zava-dehibe eo ny fanabeazana tonga amin'izay zavatra tsy voateniko teo aloha ka nampiana azy dia ity demotive tanteraka koa ny ankamaroan'ny mpampianatra. Ratsy loatra ny contexte ampianarana mampitomany mihitsy raha hita be any amin'ny voan'ny ankizy zany. Isy impact amin'ireo zanatsika ireo. Za moa zany dia tompony hoe foto-davitsolona aloha foto-davitrasy. Nandeha tany ambanivohitra Beloha-sur-Mer tany anay eo ambany sakony zaza mianatra tsy mampalahelo satria mangatitsika eo. Ao anatin'ny trano misy efitra misy rindrina efatra mamay be tsisy iaina satria 0 degré. Samy manana ny manara-penitrany. Foto-davitsolona aloha. Ny mpampianatra mila recyclage ny ankamaroany. Mila eritreretana ny fanatsarana ny karaman'ny mpampianatra. Tsy motive mpianatra izy fa dia manononona lesona fotsiny. Hanikakamo ny ankizy mianatra an'io nefa zavatra hitondra soa azy amin'ny fiainany. Ory hitondra fanjakana izay miaino alerta ngeza goavana be zany. Tena marina mihitsy hoe demotive ny mpampianatra amin'izao noho ny zava-misy rehetrarehetra mihitsy. Fa za kosa nefa mahita hoe ny recyclage amin'ny mpampianatra izay efa nisy teo aloha dia tokony ho tohizy. Allô. Miaraba tompoko? Arahaba. Lasisy. Ny formation ny mpampianatra voalohany ny ampianatra mihitsy ny tena tokony atao tsara dia motivena tsara izy ao anatin'izay fa io na le mbody sakona le mbody maly io rehefa mety tsara le fampitana. Miaraba tompoko? Manahoana tompo? Io tena kely amin'ny madame Marco. Marco. Fantaniana kely azafady. Le izy be le programa fampianarana teto Madagasikara dia raha ny eritreretintsika mety mpanaraka tsara ihany hoe amin'ny malagasy ve sa ohatran'ny tsy mitendry. Azonao toko teneny ohatra amin'ny zavatra natenapetana fotsiny mpanaraka ny fiainatsika tena iainatsika eto toerana zany le programa. Satria ny olona zao alatsika tahaka ny any amin'ny sinoa dia efa milalao zavatra mbola milalao tinaim-balala ny ianarantsika 80% le zavatra ianarana ampianarana ohatrany tsy zavatra fikenany amin'ny fiainana andavanandro. Ka sao dia tokony afaka eritreretintsika hoe zay dia sisteman'le mpampianatra zay ohatrany fahitana anazy dia hoe tehana mihitsy koa le mpampianatra tsy ihany satria io ny baziny tena fandrosoana dia efa tsy misy ny tema tsara ao amin'ny mpampianatra dia tsisy tsy havalina olona mihitsy ny Madagasikara. Dia azagaga raha gagsika raha hoe manana résultat médiocre raha temy zareo anazy zay. Ie, misy olona tsy haiko mifandraindraiky amin'izay zavatra resana ramose zay na mamaly izy na ahoana. Misy dikany daholo ny zavatra rehetra ao anaty fandaharam-pianarana ary sakaiza hozy izy no hoe mila vaozana na biana tokony resahana. Zay fanatsarana fanavaozana ilaina daholo. Salama tompoko. Miaraba tompo. Manatsy. Fanabeazana zany anankiray ihany angamba ny fanontaniana apetrako fototra ny rehetra. Ahoana ny ampianarana ny ankizy na ny olon-dehibe fa manomboka any amin'ny ankizy zany ny fifehezana ny fotoana anatin'izay andro. Satria efa mahazatra anankiray izy dia eo dia fomba fanalaza hoe mbola misy an'izao tokony atao sy ny zay azonareo angamba ny tenenina. Mazava. Na ny tenenina sy zay.
mba fifehezana ny fotoana tena tsoatranao tonga dia valiko le fanontanianao hoe fifehezana ny fotoana atao hoana manomboka hatrany amin'ny any amin'ny ankohonana dia efa misy ane ny emploi du temps amin'ny ankohonana fa tsy mipetaka eny amin'ny rindriny eo zany efa amboarina sady ny sainika izy hoe amin'izao ka hatramin'izao amin'izao ka hatramin'izao manao an'izao io dia mitohy any am-pianarana rehefa avy eo hoe misy emploi du temps io ka iny a le fanabeazan'ny ankizy anajan'le fotoana iny a iny ny tena zava-dehibe tokony mahasoan'ny mpanabe ny ray aman-dreny sy ny mpampianatra zany a dia mitohy hatrany mitohy amin'ny sehatra le bebe kokoa hatrany zany ny fifehezana fotoana fa misy fiatraikany eo amin'ny firenena tokoa ny tsy fahaizana mifehy fotoana rehefa avy eo. Ie mamaraparana ny atao anatin'ny resaka anjo mifantantsika misy fitarenana ihany koa ty ataon'ny olona amin'ny lalana miandry arivo ambanidia fa tena efa ela be hono ny goka be mihitsy izy io anairana ny tompon'andraikitry ny CUA tsy fantatra hoe tsy fantany zany hoe tsy hitan'ny tompon'andraikitry ny CUA ve sa hitany goka be eo amin'ny miandry arivo ambanidia io mampidi-doza be hono le izy nisy mpitondra moto efa latsaka koa ny tao dia maty merci eo mahazakaray akaikaiky ny lahuty canadienne koa lasa tokony mba jerena le kilavatavaka io lasa hitatra io farany dia sao dia mba zao dia efa tsara mba tampenana raha ohatra hoe mba azo tampenana moa zany aloha zay goka kosa mba tampenana fa tena fa tsy misy lasa mifilma kary amin'le sansa be raha ohatra le ohatra ny tiany lazainy tia madama anankiray Sidonie ty koa zao dia hoe efa nafatolona zany tokony hoe jerena manokana mihitsy hoe fa io ve efa niteradoza dia mbola vila io ihany le izy fa eo amin'ny 67 miala eo vato be koa amin'izao le andeha ho any amin'ny coco plastique eo koa misy rano be miboiboika be dia efa miamiletika amin'izay ny lala Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères, il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. Nzakatine, 30 ans de scène. Nialad 29 mai, Live Prod Manouchanao, Nzakatine, 30 ans de scène. Arena Grand Orchestre si Uchuniru Ampiarapewam, Palais des Sports Mamasn, Manoukami Teluratulakan. Réservation 20 milliards, 15 milliards, 10 milliards. Billets 8 milliards. Il faut qu'on ait la tnaine roumaine tapakilariech, au mi super musique à la quai. Partenaire média, RDJ. Sponsor officiel, PHB. Événement Live Prod. Fankalazana ny fahadimapolo taona ny tarika maleo dia izy niseho lehibe diarana amin'ny tarika maleo hotrony ny taranany ny sabotsy 7 Mey ao amin'ny tokotanin'ny kanal Olympia manomboka amin'ny 3 ora sasany ny tapakila dia azonao jifaina ao amin'ny trankalan'ny Ticket Place na ao amin'ny masiny akordi Smart Tanjombary lasitsy ivantry tsotra 5 ariary ariary VIP 3 ariary misy seza sy latabatra passe voiture ariary ariary moto 10 ariary infoline 032 11 383 06. Média officiel RDJ. Sponsor officiel Orange Madagascar. THB. Atoltani Mega Art Production Antique. Poupi Anmeftiavana BDP Antique. Fiarana miavaka eny amin'ny Ankona bypass amin'ny alahady 9 Mey manomboka amin'ny Rora Sasantolakandro. Toerana kanto sy miavaka ho an'ny mpianakavy no omanin'ny popo antsika ka ataovy dian'izao famandrian-toerana. Eny amin'ny Ankona bypass zany ny fotoanantsika rehetra ny alahady 9 Mey miaraka amin'ny popy. Ny karatra sy ny famandrian-toerana dia azonao atao ao amin'ny super musique analakely. Partenaire média RDJ. Fankalazana fetindreny ny Blessing Association de Manotra Mantsika tsena be maman ny 25 au 28 Mey avy zao eo am-Parvin Gare Soarano. Mpampiranty maro be no hitondra tolotra ho antsika ao izay ahitanareo entana azo atao fanomezana sy izarana fifaliana miaraka amin'eniny. Isy ireo entana rehetra izay ilaina amin'ny andavanandrom-piainana sy ireo zavatra malaza be amin'izao. Isy ihany koa ireo entana ho an'ny lehilahy sy ho an'ny ankizy. Azadino ary ny tsena be nireny 25, 26, 27, 28 Mey avy zao eo anolohan'ny Gare Soarano. Tongava daholo fa tsy misy ny vidim-pidirana. Partenaire média RDJ.
Gana atolotry ny be amin'ny production hoanao lundi de Pentecôte ngeza noho ny ngeza iarahana amin'ny D-Line Voyam Shila Elidio Ambiance Viril Lac Nadia Stéphanie Léonine Kellen César ao amin'ny Coliseum ny lundi de Pentecôte 6 juin manomboka amin'ny 10 ramaray 5,000 ariary ny fididirana divo amin'ny 7 ramarena ny vavahady partenaire Mataco sponsor officiel DHB partenaire média RDJ MCR Sport M2N manolotra antsika eto Antananarivo fety ny mamanty miaraka amin'ny Francis Turbo Fouillé Baron etc As Bon Martin Aina Maraf Sombiniain alady Pentecôte 5 jona 24 arivo eo amin'ny terrain de foot SK Antanme mivoa amin'ny 7 ramarena ny vavahady vididirana 1,000 ariary ankizy 4,000 ariary place VIP 2,000 ariary partenaire officiel Techno, Cat Express, partenaire média RDJ. Yaourt chocolé, ilay ihany tokana vita avy amin'ny ronono velona avy ao Atsirabe, manome ora ho anao. RDJ am Siv Maraina. Seria. Leo be. Rivo baovao. Se rivotra fotsiny be zany. Rivo baovao. Manana tsetratsetra tsy aritra izahay manetana ny fandaharana rivotreto tompoko ho anareo mpiaino sasantsasany na vitsivitsy ary za mahita n'ilay izy eto manisa dia vitsy. Terenareo ve izahay anaraka ny sitraponareo mba hafinaritra anareo tsy dia izany re tompoko natao hoe fandaharana amina onjam-peo na amina fahitalavitra na amina gazety fa tsy maintsy maro sampana ny zavatra asehonay ary arakaraka ny toetranay satria raha mitovy izahay tsisy ilanareo anay fa tsy maintsy maro loko nefa tsy mitovy hevitra nefa ka aza tereny izay anaraka ny sitrapona ho vitsy ireo hoe tsy maintsy eo novanao azy raha inboka ka izay nge tsy maty anina amin'ny fampimezany io bandeka za zany teny fanaka be zany rehefa amin'ny teny nareo kosa ray boja rehefa amikozy mampatona miesona ya fanamarinana fotsiny eny any datory zay ato samy hafa daholo ary le rony tena tompon'ny fandaharana mbola tsy eo moa zany misy fotoana koa tsy mahaeo anazy zay nefa samy ao anatina fandaharana daholo fandaharana daholo izay amin'ny zavatra rehetra zay tenenina eto tompona andraiky ty zay amin'ny zavatra tenenina eto manoloana anareo mpiaino manoloana ny olona zay mampiasa anay indrindrindrindra manoloana ny feo feritreretanay mialohan'ny andraisana ny vahiny aloha sy ny diarim-pampisehoana rehetra iny dia ohatra ny nafinatana ihany nahitan'ilay sady manentana zany eto ny azany raha vao zavatra ohatrao dia taniko ny olona handray anjara ho fanampinan'ireny ekipam-pirenena vehivavy reny zay nde hiatrika any amboarera-tany sahirana manana fahasahiranana amin'ny fiomanana zany be deabe tsy hoe manana fahasahiranana fa be deabe ny zavatra tokony azo anampinana reny mba hanatsarana ny fiainana zany hoe mila tony le manomana an'izay hoe fidinany amboara-eran-tany zay tsika aza zatra foana hoe efa nanao ohatran'izany zao bare andehanao kanina efa nanao matsa voalohany vao nikropaka rehetra ve misy azy zany ohatran'izany dia azandrasana hoe misy lalao anankiray vao fantatra hoe miatrika any amboara-eran-tany reo fa mba mila jerena reo indrindraindrindra ho an'izany tontolo ny baolina lavalava zany raha mahafantatra ny fahasahiranany ny mpilalao sy ny sisa tsy nahazo micro ka za teo ny fahasahirana amin'ny mpilalao sy ny sisa dia mba ampiana reny olona dia zay indrindra no mahatonga an'le hoe misy hetsika ataon'zareo anivon'ny malagasy rugby voaka tsy ho ela moa le zavatra reny karahan-javatra akanjo sy ny sisa reny mba hoentina anampianan'ireo tovavy reo hiatrika an'izany zany efa tovavy mbola tovavy gava misy madama be reo madama lasa goatra am'izay miditra izy moa zany
tsy atao hoe inona moa fa manazava foana avy eo amin'ny energie gade no vahiny ny fandarana eto iresadresaka ianao momba n'inona moa Andriamatotso telika zao manko no manahirana ara-teknika kely fa ny mpiaino koa moa zany no mahafinaritra foana an'izy an'izy ny mpavahiny ho avy eo ihany rehefa avy eo manampy fanazavana ihany koa le fanazavana koa moa indraindray hoe azavaina ve ohatranahako izay manao rivotra isan'andro za tsy teny hoe ankadisina fo mpiaino sisisa fa finiavana be le mifomaraina zany mba miditra miara mitafatafa aminareo eo satria mpanentana fandarana rivotra ny tena ary dia miditra miresaka raha ny faniriana ara-teknika iverahana amin'ny teknisianina dia miresaka ohatry ny olona miresaka rehetra eo amin'ny plateau ahako fa matetika no ny antony ara-teknika moa ren'ny olona izay zavatra izay ohatra ny lasa ny tena misisika hoe miteny fa ny ara-teknika rehery mpiaino no mahatonga an'izay tsy afaka tena ho fluide araka ny fiteny zany ny fifankahenoana ka izay fanazavana izay indraindray ilaina indraindray tsy ilaina kanefa mila tenenina ihany hoe raha ohatra ako manokana zany zao eo nareo mpanentana namana miezaka mitondra izay vaovao avy ety ivelany ety satria tombony ho an'ny fandarana rivotra ny fisiana animateur mandehandeha dia mitantara ny zavatra ary miditra mivantana ara-teknika avy ety ivelany ety na sarotsarotra azy zay sady fitiavana no finiavana no fanitsiana kely ihany izay zavatra izay satria raha ny sitrapon'ny teknika mety dia ohatra ny eo akaikinareo mihitsy raha atao ohatra ny karazana duplex na triplex ny resaka zany dia rehefa miresaka tsika dia ohatra ny hoe mifanakalo hevitra ireny fa matetika ny olona mantsy hoe goto ny te hiditra za tsy te hiditra ka fa za te ho eo akaikinareo fotsiny mihitsy no ny lafiny ara-teknika dia anjarantsika no efa fantatritsika fa miezaka amin'izay lafin'izay tsika fandarana ihany koa araka izany io raprezy hoany kopy ianao dia zao raprezy kopy ianao fanenany prezy le sarina vakanao dia zao dia tantara kely fotsiny ray tamin'ny alina no natao ny finale ny Europa zany hoe ny Ligue Europa zany alina dia ny tany Séville natao le izy dia ny Glasgow Rangers niona tamin'ny zareo Eintracht ny Frankfurt niadiny baolina dia faly ny mpijery tele satria tir au but ny efa rany ary ny tir au but farany ohatra n'ilay tena kapteniny tsy nahafatiny ny Glasgow fa ny ambiance na baolina tahaka an'ireny le retsy roa metatra miala ny but ny mpanohana mpijery tamin'ny fotoanany tir au but miendrika ho jereny reny alain'ny tele reny dia mba aseho no nefa resy ny ekipan'ny Glasgow nitehaka ny mpanohana nitehaka ny Eintracht amin'ny Frankfurt dia 5-7 ny efa ran'ilay tir au but moa zany dia azo io dia misy hoe Ligue Europa Conference dia misy natao hoe Ligue Europa natao finale omaly dia androany iray ny Ligue Europa Conference eo an'ny Feyenoord Rotterdam sy Milan angamba tsy haiko izay dia mbola isany koa ny amin'ny 28 izay anaovako publication ihany moa satria sady nahazo billet ny Ligue des Champions no nahazo ny billet hijerena ny Grand Prix Monaco fa andeha amin'ny spectacle any Bordeaux no ataonay averinany aminareo fitenenina misaotra betsaka le retsy alohan'ny andraisanareo vahiny Larissa fa dia ataoko vetivety ty diary papsehoany ty satria misy adidy izay ndraikitra tsy maintsy raisina maika be Calibotel 26 Analakely dia manolotra ao anao Jean Rigaud Comeback ny roapolo ny zoma roapolo me manomboka amin'ny 20 ora ny fandraisana anjara le 2 alina ariary Jean Rigaud Comeback ao amin'ny Calibotel Analakely antsoy ny 22 629 31 na ny 038 22 629 31 zay ny ao misaotra bandakama mandray vahintsika eto miaraka amintsika eto i monsieur Tso aloha ataoko hoe monsieur fa rehefa tena miresaka vao ataoko hoe Tso fotsiny le CAD énergie l'énergie de demain miaraba antsika rehetra dia miaraba ny mpanaraka ny fandaharana tonga eto izahay avao amin'ny GAD énergie ampafantatra antsika fa izahay dia manao ny asa rehetra mahakasika ny énergie zany hoe naiza misy anao eto Madagasikara dia tsy tokony hijaly amin'izany resaka énergie zany ny fomba rehetra mihitsy zany satria maro ny karazana énergie azo vokarina zany dia raha ohatra ianao zany ka ohatra hoe efa mampiasa ny mpamatsy jiro mahazatra zany ka te hiala amin'ny fahatapahan-jiro dia misy ny vahaolana mahakasika an'izay raha ohatra kosa ianao ka mbola tsy misy jiro mihitsy ny toerana misy ianao dia misy foana ny vahaolana mahakasika an'izay ina le vahaolana io maro moa zany ny zavatra azo ampiasaina fa misy ohatra zany zao kit solaire plus booster zany hoe ny tena mampiavaka anay zany dia io installation io zany tsy zavatra miparitaka fa efa vita anatina boîtier zany
dia miala avy any amin'ny panneau solaire dia midina ny câble maka ao anatin'ilay boîtier dia afaka mitondra ny fitaovanao rehetrarehetra io zany na ny jiro, ny télé, ny frigo. Firy zany izy io? Izy io zany dia misy amin'ny puissance rehetra zay ilainao manomboka amin'ny 500 watts hatrany amin'izay ilainao zany mbola 5000 watts hatra 10000 watts. Afaka ampiasaina ty le mampangatsiatsiaka ty. Raha ohatra zany tsika ka efa branché amin'ny mpamatsy jiro mahazatra zany ka te hiala amin'ny fatapahan-jiro dia misy zany le hoe kit anti-délestage. Io zany branché amin'ilay boîte aloha zany le herinaratra zay vao miparitaka makany amin'ilay zavatra ampiasainao. Dia rehefa misy zany ny fatapahana dia tonga dia le boîte avy hatrany zany no mitondra ny fitaovanao rehetrarehetra zany. Dia mandeha ho azy tonga dia efa mandeha automatique fa tsy miandro hoe ndana pio le izy na fa tonga dia efa mandeha automatique le izy. Raha ohatra kosa indray ka tena mbola any amin'ny toerana tsy misy jiro mihitsy dia afaka mampiasa panneau solaire tsika. Fa mampiavaka an'ilay izy zany araka ny lazaiko teo tsy zavatra miparitaka zany le izy fa efa tonga dia efa ao anatina boîte zany isécurisena an'ilay izy hoe tsy ho voakitikitika ny ankizy na misy zavatra mitsoatsoaka ary misy garantie herintaona be zao zany le izy. Zary hoe azo avy amin'ny masoandro ihany zany le anareo sa hoe misy koa avy amin'ny rano, misy avy amin'ny rivotra ohatra. Zany hoe izahay zany dia afaka misadapte amin'izay situation rehetrarehetra misy zany zay. Fa fotsiny ireto aloha zany ny produit hoe efa tena lancena zany le hoe anti-délestage sy ilay Kitzler plus boost fa mbola misy produit hafa ihany koa zany mbola azo ampiasaina. Zany hoe raha ohatra zany le toerana ka tena tsy misy masoandro mihitsy indray zany hoe tena ratsy be dia afaka mamorona zavatra hafa indray zany sika ahafahana avy amin'ny rivotra ohatra na avy amin'ny rivotra na avy amin'ny rano na amin'ny fomba hafa zany. Efa misy daholo zany ireo zavatra ireo fa tsy zavatra vao hoforonina akory fa zany hoe misadapte amin'ilay zava-misy zany tsika dia eo amin'izay zany hoe andao zao no atao na zao no atao zavatra efa misy daholo zany ireo. Dia mahakasika an'ilay panneau solaire zany aloha tena mampiavaka ihany koa zany mandeha 24 heures sur 24 zany ny anay fa tsy misy hoe mandeha kely adiny iray le izy dia tapaka na hoe tsy maharitra akory le izy fa tonga dia calcul mandeha 24 heures sur 24. Amin'izao mantsy efa be dia be no miparitaka eny antsena eny ireo fitaovana hoe panneau solaire, batterie sy ny tariny fa misy calcul zay tena tokony atao zany miainga avy any amin'ny fitaovana ampiasaintsika dia eo amin'izay no hamaritana ny puissance zay tena tokony ampiasaina. Ka rehefa azo zay puissance tena tokony ampiasaina zay zany dia mazava ho azy zany fa mandeha 24 heures sur 24 zany ny installation antsika. Dia raha ohatra ianao zany ka ao anatin'ireo olanareo zany dia aza misalasala zany miantso ny 033 71 457 71 034 43 759 73 averiko kely 033 71 457 71 034 43 759 73 dia Itos Hôpitaly zany no misy ny birao anay zany. Ao anatin'ny hôpitaly ao anatin'ny hôpitaly fa eny amin'ny toerana misy akaiky ny hôpitaly zany. Ny tsara honenana ny anaran'iny fanotaninana hoe nareo zao vita gasy nareo mihitsy namorona azy sa tena nareo mihitsy no namorona azy sa hoe misy teknolojia raha aminareo tamin'ny efa avy any hoe boîtier le anaty loza izy ianao hoe mitambotra anaty boîtier iray le zavatra rehetrarehetra tsy misy pitsopitsony zavatra mivoaka dia hoe iny zavatra iny nareo mihitsy namorona azy. Zao zany fandehan'le izy ohatra ny hoe toy ny fitaovana hoe panneau solaire sy ny batterie zany izy ireny aloha zany aloha mbola tsy afaka hoe frontsika eto Madagasikara zany fa ao anatin'ireo fitaovana rehetrarehetra zany dia misy zavatra tena mampiavaka anay ohatra fotsiny ity booster ity zany zao ahafahana mampitombo ny fandehanan'ilay kity solaire zany mandeha 24 heures io zany dia izahay zany namorona an'io ary mbola tsy afaka hoe ho tadiavinao eny an-tsena le izy afa-tsy izay irery ihany no mamorona anazy. Ohatran'izay ihany koa le fitaovana le hoe anti-délestage efa vao calcul zany le puissance ilain'le olona dia rehefa mivoaka maninona kambony zany asesikeler zany le izy raha ohatra ianao zany efa mibranché amin'ny mpamatsy jiro mahazatra zany dia te hiala amin'ny fatapahan-jiro ianao hiarovanao ny fitaovanao tsy ho simba sy ahafahanao hoe mipetraka ao anatin'ny mazava foana zany dia ilay kit anti-délestage zany no mety aminao. Raha ohatra indray ianao ka any amin'ny toerana izay tsy misy jiro mihitsy dia maro ny fomba ahafahantsika mamokatra an'ilay herinaratra ary manam-pahaizana malagasy avokoa no miasa ao anatin'ilay izy.
raha ohatra ka be rivotra ny toerana misy anao a dia afaka mampiasa éolienne tsika. Raha ohatra indray ka efa misy rano any a dia afaka mampiasa hydroélectrique tsika. Fa raha ohatra indray a tsara foana ny andro a dia mampiasa kit solaire plus booster tsika. Fa ny tanjontsika zany a dia ny hoe anana herinaratra naiza misy anao eto Madagasikara. Maro zany ny olona zao ohatrany a misy câble be efa ho 400 000 volta mandalo ambony tafony nefa tsy misy jiro ao an-tranony. Dia naiza zany misy anao a dia hitantsika foana ny fomba ahafahanao misitraka an'izany herinaratra zany, ary ny herinaratra no anisan'ny ahafahantsika makany amin'ny fampandrosoana zany. Na resaka insécurité dia efa ny herinaratra, te hampandroso ny toerana anankiray ianao dia efa mila herinaratra, any amin'ny fianarana mila herinaratra, any amin'ny resaka informatika mila herinaratra, any amin'ny sehatry ny fitsaboana mila herinaratra. Noho izany zany a dia efa misy ny vahaolana fa afaka miantso nareo raha ohatra ka tafiditra ao anatin'ireo zany le olana. Ny vidiny moa zany dia efa ezahana moa zany hoe mifanaraka ny fahefa-mividintsika eto toerana. Zany hoe misy ho an'ny olona somary tsy dia mahatakatra loatra dia misy ho an'ny olona mpanankarem-be mihitsy. Kalisany mizara roa miankina amin'le filana zany. Ohatra ny olona sasany a mety jiro sy télé fotsiny no filany, tsy misarja telefona. Fa misy indray olona sasany a te hampiasa fatana izy, te hampiasa frigo izy, te hampiasa karazana masinina isan-karazana izy. Noho izany zany tsy hitovy mihitsy zany ny zavatra ho ampiasain'ireo olona ireo zany. Fa ny tanjontsika eto zany dia hoe indraindray mantsy sakana foana no hoe alavitra loatra le toerana dia tsy tratra ny famatsian-jiro intsony. Na mety hoe vitsivitsy le olona eo amin'le toerana dia tsy mbola afaka misitraka an'le jiro. Araka ny teneniko teo hoe misy tranon'olona misy câble 400 000 volta mandalo ambonin'ny tranony nefa izy ato ambany ato tsy misy jiro. Fa itsika zany afaka misadapte na amin'ny fahefa-mividy na amin'ny zay puissance rehetra ilain'le olona dia hitantsika foana ny zavatra tokony atao zany hoe ahafahana misitraka an'io herinaratra 24 heures sur 24 io. Matetika mantsy dia hoe raha vao mampiasa panneau solaire dia tsy maharitra le izy, mora simba satria tsy voacalcul hifanaraka amin'le filanao le zavatra nividinao. Ianao koa tsy mahafantatra hoe manahoana ny tantaran'ity batery ity a, manahoana ny durée de vie-ny a, tsy fantatrao zany. Efa misy teknisiana natokana ho amin'izany ny anatra hamatona ny maro. Dia noho izany zany tsaratsara zany manantona foana ihany fa tsy hoe mividividy eny an-tsena. Itso na rehefa manao installation ve tafiditra ao anatin'ny vidin'ny fitaovana izay ho jifain'ny olona ny installation sa vidiny hafa mihitsy indray izay? Ia, indraindray moa zany misy ny olona hoe mividy an'le fitaovana dia izy ihany no mi-installer an'le izy. Dia le fitaovana mety ho tsara le fitaovana ny vidinao fa teo amin'ny fomba nametahana azy an'izay ka noho izany mba haelana amin'izay olana izay dia efa entohanay daholo zany hatramin'ny fametahana an'le izy efa tonga dia ny ekipanay no mametaka an'le izy any amin'le toerana. Araka ny teneniko teo hoe naiza misy anao, naiza misy anao afaka misitraka an'izany herinaratra zany ianao. Antsoiny 033 71 457 71 na 034 43 759 73. Mbola veriko ihany 033 71 457 71 034 43 759 73. Tsy tokony hijaly amin'izany resaka énergie zany tsika ary anisan'ny fototra ahafahantsika makany amin'ny fampandrosoana zany io. Eo ihany aloha ianao fa hitondra agenda kely avy izay dia miverina aminao indray avy eo. Ho antsika lefa le nanatona teny amin'ny super musique Analakely tamin'ny zoma sy ny sabotsy tamina resaka dégustation an'ny Longrich dia maro tsika no afa-po tamin'ny tsirony kafe sy ny amin'ny fofon'ny ranomanitra. Ho anareo indray ho Anjelina ho amin'izany dia mitongava manokandroany alakamisy dia rapitso zoma ary rafakapitso ny faraka amin'ny 20 volana May. Fa misy indray ny dégustation ao dia ankoatran'izay koa raha ohatra hoe mividy produit Longrich nareo dia mahazo cadeau savony indray ny amin'ity alakamisy amin'ity androany ity dia ny rapitso zoma ary ny rafakapitsony sabotsy. Mitongava maro ao amin'ny super musique Analakely fa misy ekipan'ny Longrich ao na miantso laharan-taribina reo 034 88 707 21 avery koa 034 88 707 21. Ia, za manana anakely maso avery amin'ny bosa tsy maso. Ho fankalazana ny fahadimapolo taona ny antoko-piran-tsafinoana dia manasanao ry zareo ny alahady 9 amby 20 May
amin'ny sivora sasany ao amin'ny FJKM Manaritra Finoana hiara-iombom-bavaka amin'ny zareo ary ny tolakandro ny amin'ny 2 rasasany kosa dia misy rindrakira lehibe iarahana amin'ny antsan'ny Kristia sy ny zareo antokom-pira Antsafinoana koa dia amboary desor ny programanao fa ao amin'ny FJKM Manaritra Finoana misy antsan'ny Kristia amin'ny 2 rasasany. Valana. Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara sy Nordapahitany Antananarivo Atsinanana fitandremana an'Herin-drano Philadelphia. Fanasana tsarovany vatolampy izay nakananareo sy ny atilavaka izay nihiadinanareo izay araka amin'ny 5:9 tony indray ity ilay fotoana lehibe fioanan'ny ben'ny zanaky ny fiangonana FJKM Herin-drano Philadelphia koa manasanao sy isika taranaka rehetra ny mpitandrina ny biraon'ny fiangonana sy ny biraon'ny zanakam-pielezana ary ny komitiny jobily fa 50 amin'izao taona ho tonga eny amin'ny frère le Capucin Ambohimalaza ny alahady fa 7 ny volana Jona 2024 amin'ny 7 maraina fa iaraka mikorana miaraka miombom-bavaka miaraka mandray fanasany tompo isika ary anatanteraka lavanto maro sy varotra ny vokatra ireo zanaky ny fiangonana avy eny an-tanindrazana ho fanomeza amboninahitra an'Andriamanitra sy anao tonona avy amintsika rehetra hoenti manana ny famaranana ny jobily fa 50 amin'izao taona fiangonana amin'ny fetiny taranaka sy ho fanampiana ny kitapom-bolona ny reny fiangonana eny an-tanindrazana tongava daholo ary mifampilaza ary samia miomana tsara amin'ny enti-manana rehetra amin'izany fotoan-dehibe izany. Misy sakafo isan-karazany amidy amin'ny vidiny mirary fa afaka mitondra sakafo koa tahaka ny mandeha fitsangatsanganana isika rehetra sady isy koa ny fampisehoana lehibe ataon'ireo talenta ao amin'ny zanakam-pielezana sy avy ao an-tanindrazana ho fiderana an'Andriamanitra sy ho fiaraha-mifaly tongava soa ary samy ho tain'Andriamanitra. Ie, ao amin'ny Esika Mélodie Mandriambery kosa dia misy Grand Cabaret Rock and Folk iarahana amin'ny Ponina Nini Mahery ary Bananina iantsona antsika rehetra izay mankafy rock moa zany izy ity ny zoma fahatelo volana Jona manomboka amin'ny 7 alina afaka manjifa ny tapakila ao amin'ny super mozika Analakely nareo na ao amin'ny 4 Express Antanimena 2 alina ariary vidim-pidirana ny numéro afanareo mamandry toerana na manao ny réservation ny 032 47 441 77 032 47 441 77. Misy fanorenana kianja filalaovana ho an'ny tanora dia eo amin'ny lalao kanety be izany. Misy ny pétanque triplette inauguration boulodrome espace fenomanana Ambodifasika Itosy. Misy espace fenomanana zany eo Ambodifasika Itosy ka amin'ny 120 sy 220 ny volana mety izy io misy vidim-pidirana moa izany dia misy koa ny hoe premier prix kopy anankitelo miampy ny 900 izay vola miditra eo ary deuxième prix médaille telo miampy ny 20,100 ny vola izay miditra eo jet de but ary manomboka io jet de but io amin'ny 2 ratolakandro raha mila moa ianao va fanontaniana mazava dia antsoiny 034 05 528 05 mizina ny vola apetraka eo am-pilalaovana dia 3 alina ariary antso io iaho ny 034 05 528 05 manana agenda koty kely fotsiny angamo agenda fa ny agenda moa zany mbola omena amin'ny manaraka ihany fa hoe iverenana ny momba ny fanomanana ny Barea be ny vaovao mandeha sy sisa dia arak'le resaka nataoko teo tamin'le finale ny Ligue Europa tamin'ny Omaly tsy misy fefy mihitsy ny kianja ary miala 10 metatra ny toerana misy ny kianja ny mpijery fa ny anahy le discipline sy ny fahaiza-manoana ao anatin'ilay izy izay tokony hampahatsorana ny andraisantsika ny lesona sy ny anatra hoe mbola tsy ao anatin'ny tena mahay manoana retsika ao anatin'ny fanoanana ny baolina kitra. Misy tsy ombona-kevitra amin'ny resaka na io na ny sélection ny liste ny sélectionneur sy sisa iny apetraka eny amin'ny sisiny fa zao manoana satria rehefa jerena ny listany io sy ny resaka listany Ghana mafy ny miandry
dia mirary soa an'ilay resaka baolina kitra ary dia miandry asa mety hisy maty samikala ve na ahoana aloha zany fa dia raha pisy iray miezaka miditra amin'ny rivotra eto misorana napiditra anaty amin'ity androany ity averina any aminareo Pisondray positive vibes Katimaso ny sabotsy faraka amby volana May manomboka amin'ny 3 ora ao amin'ny fikolana lakely vidim-pidirana ray alina ariary ary ny afaka ny sifanareo mibiedy dia ao amin'ny fikolana lakely na miantso ny 034 90 306 14 itsoa Facebook nareo zany no angatan'olona ato hoe afahan'ny olona mifanirasira aminareo dia ny farany ny laharan-tariby. Ia, reto zany efa antsika mifandray énergie Y le izy GAD. Misy pagina anankiray hoe GAD énergie dia somary mbola misy fatapahana kely izy iny fa ao amin'le énergie GAD zany ianareo no manoratra. Dia ny email manuelek@gmail.com. Énergie GAD ilay page. Dia manuelek@gmail.com zany ilay email. Dia averiko ihany ilay laharan-tarobia fa antsika mifandray dia mbola ato moa zany dia zay tsy afahako mandray anareo 033 71 457 71 033 71 457 71 na 034 43 759 73 034 43 759 73 dia averiko ihany naiza misy anao eto Madagasikara na saridala ny na manao fomba atongavana any dia tsy maintsy tonganay ihany ilay azavana tsy maintsy misy jiro aminao itosy hopitaly no misy anay mbola ao ihany aloha zany hatreto na ohatra hoe any amin'ny faritany le olona manafatra zany hoe naiza le toerana misy anao zany dia anitosy hopitaly any aloha zany no afahana mifandray aloha zany aloha hatreto fa vao miezaka zay hoe ahoana ny afahana manisy toerana andraisana anareo ny toerana misy anareo. Any amin'ny faritany ve manahoana ny resaka fanamorana zany hoe miantso zareo dia manafatra sa ao no mahita hoe zao avy ny fepetra takina raha hoe mandefa eto mety hoe tsy ho afaka anatona initosy izy raha ohatra hoe any lavidavitra any misy azy. Rehefa mifampiantso zany tsika ka fantatreo hoe zao tanjaka le zavatra tokony ampiasainareo dia eo amin'izay antsika no mamoaka hoe zao no mahavita anazy sy ny fandaminana ny asa rehetrarehetra dia arakaraka le izy hoe na nareo mandefa solotena any amin'ny birao zany manao an'le paiement na manao paiement koa amin'ny fomba hafa dia rehefa vita ilay délai afahana nanangana an'ilay fitaovana zany dia hoentina any amin'ny toerana misy anao le izy ary installena tsy mialy eo ny teknisiana raha tsy zavatra mandeha zany no vita eo zany fa tsy hoe io le izy io dia lasa fa tsy maintsy atao aloha mese rehetrarehetra rehefa afapo tsara ianao zay vao miala any ny teknisiana dia averika misy garantie heritaona be zao zany le izy azavakely fa ny garantie tsy durée de vie akoriny fa hoe anehoana aminao fa zavatra mafy sy maharitra ilay omenanao zany ka raha ao anatin'ny heritaona zany ngambany raha zavatra malemy sy ratsy tonga dia efa hita eo le izy raha ohatra ka zay zany ny zavatra misy dia raha te hiala amin'ny fahatapahan-jiro ianao misy ny anti-délestage raha ohatra ianao ka te hampiasa kit solaire mandeha 24 heures sur 24 dia misy ny kit panneau solaire plus booster. Raha ohatra ndraika hoe malomaloka ny toerana misy anao hitantsika foana ny fomba ahafahana manome herinaratra anao araka nazavaiko teo hoe naiza misy anao dia afaka misitraka an'izany hazavana zany foana ianao zany dia énergie GAD le page manuelek@gmail.com itosy hopitaly ny misy ny birao 033 71 457 71 034 43 759 73 reo zany efa antsika mifandray dia aza misalasala zany ny miantso. Raha ohatra koa ianao mety hoe efa manana kit ianao fa tsy mandeha tsara le kitinao dia afaka jerevan'ny teknisiana le izy dia avozina le kitinao. Ankoatran'izay moa misy an'ilay fitaovana le hoe anti-sulfate afahantsika mampaharitra ny bateria anao zany dia zay zany fa dia afaka miantso ianareo. Ye makasitraka anso fandarana teto inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francisco mifandarana nefa dia tsy miala mizaha zay marefa iny zay manasa olona alasina hitarana lavibilaka misy masaboty manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana